Tompolasy tompom-vavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana aminao indray amin'ity andro vaovao ity ato anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Andro vaovao no itsahantsika alakamisy 3 mars 2024 anterina ny arabo mba ampirarintso antsika menakavy na ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina ataontsika araba manjaka miadana. Tsy misy disantsara ny rehetra fa dia maharakotra ny manodidina izay araba ny manjaka miadana izay ary dia tafapaka hatrany andafiny rika rehetrarehetra ny isaorantsika ilaina ary noho ny fitahiny sy ny fitantanany satria raha tsisy zay dia tsy afaka ny eona amin'ny alalany sary sy ny feontsika ato anatiny ity miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada ity fandarana izay arahanao moa zany amin'ny Radio Mada, amin'ny MBS Radio, amin'ny fahitalavitra MBS, eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook ka arakarak'izay mampety anao no anarahanao an'izay miara-manonja eto amin'ny Radio Mada sy ny MBS izay isaoran'ireo teknisianina marobe izay miara-misalahy amin'ny fikarakarana izay lafiny teknika izay satria dia manao ny entsy io zavatra tokoa izy ireo zany amin'izay teknika izay ka dia tolorantsika ny fisaorana teny ety amboalohany. Manahoana ny fandehan'ny fandarantsika tsy dia misy ny hoe fiovana firy fa dia resaka raharaham-pirenentsika, raharaham-pifidianana, ny fikarakarana an'izany, ny hevitra isan-karazany mivoaka ao anatiny, ny fandraisana andraikitra ataon'ny sokajy isan-karazany eto amin'ny firenena izany raha tsy resaka afa-tsy ny FFKM isika izay ivondrona ny eo anivon'ny FJKM fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara, ny fiangonana Loterana Malagasy na ny FLM, ny Eklesia Episkopaly Malagasy na ny EEM zany ny Anglikana ary ny Katolika Romanina. Ireo fiangonan'ireo no ao anatin'ny FFKM ary dia mandray ny andraikiny izy amin'ny tandrify izany hojerentsika eo ny momba n'izay hoe tena mahazava-dehibe ny fandraisana andraikitra ataon'ny FFKM izay amin'ity resam-pifidianana ity. Akoatran'ny izay moa mbola avy eo ny namana maro samihafa hitondra ny famakafakana izay tandrify izay efa voahomana ihany koa dia eo ny namana faniry Razafy Manantany dia ho hitantsika eo ny fizotrany izany. Akoatran'izay tsy azo adonona mihitsy ny resaka fiainam-pirenena, ny resaka toe-karena sy ny sosialy tsy maintsy resahana io satria io ny iainana isan'andro eto dia tsy maintsy resahana izany. Eo ihany koa ny lafiny fandriampahalemana sy ny sisa izany dia hoentintsika eo ny famakafakana maro samihafa. Faniriana dia ny hoe ny ahafahanao zany manaraka hatramin'ny farany ity fandaran'ity ka tsy ho fotoana very maina fotsiny fa mba tena azahoanao izay atao hoe tsara ka afaka ampiarina eo amin'ny fiainantsika izany, ahafahanao koa mba mivelatra tsara eo amin'ny fomba famakafakana sy ny fijerena ihany koa ny hoe itya ny mety itya ny tsy mety satria dia maro isika ny zavatra izay atosaka eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao indrindra hoe taona-pifidianana. Marina fa hoe ahoana ihany ity fifidianana ity sy ny sisa fanontaniana mipetraka izany fa tsika koa tsy hoe ho lany andro amin'ny fametrahana fanontaniana, tsy lany andro amin'izay isika fa tonga dia mandray andraikitra amin'ny izay tandrify ho an'ny olom-pirenena zao dia misoratra anarana any anatin'ny lisy-pifidianana eny anivon'ny fokontany zany dia manamarina dia mijery ihany koa ny amin'ny hoe ahoana sy ahoana zay no andraikitry ny olom-pirenena amin'ity raharaha ity. Eny ary dirantsika ny tsipiriany amin'izay ary ny famakafakana miresaka FFKM sika satria eny akadikely lafy eny ny mason'ny be sy maro amin'izao fotoana izao. Inona moa no atao eny? Ny atao eny dia resaka fampidiniana, fisaintsainana ihany koa ny amin'izay hoe ahoana ny ahafahana manatotosa fifidianana madio ekeny rehetra ary tsy misy fitapitaka, tsy misy olakolaka fa tena hoe fifidianana mitombona tsara ary mazava tsara.
manjaka ny fahamarinana amin'izay tontolo mpikarakarana ny fifidianan'izay miainga any amin'ny fokon'olona any amin'ny fokotany miainga any amin'ny resaka lisym-pifidianana maninona moa no resahana foana ny lisym-pifidianana tsy maintsy resahana ny lisym-pifidianana satria io no iaingan'ny resaka mpifidy zany misoratra anarana de ahoana ratsy aho sinsinsisa zay zany mila mazavatsara satria io ny lakle raha vo any amin'ny lisym-pifidianana vo dia zay no isy tsy maintsy isy foana ny fitabatabana sy ny fimenomenomana etsero ary efa betsaka zay fifidianana natao zay tamin'le farany teo moa zany de voaka ny fitenenana hoe aleo aloha mandefitra satria ny voizany tam'zany raha zao ve mbola isy krizy indray de ahoana tsy ho zaka malagasy tsony zany satria be debe fimenomenomana tamin'ilay valim-pifidianana zany izay nivoaka tamin'le fifidianana président ny repoblika farany teo iny zany dia nandeha le izy zao tonga ny 3 dia manao fanamariana ny maro hoe ahoana ny momba an'ity hita ihany keo amin'ny fomba fiasan'ny ratsamangaika mpikarakara ny fifidianana dia tsy afa-miala amin'izany ny onivon'ny fitondram-panjakana hitany rehetrarehetra ny fomba fiasa sy ny ataontsika hoe vokatra ny fomba fiasa ny resultat zany ka mahatonga ny fanamariana maro samihafa de izay fanamariana zay tsy vitany hoe manamarika fotsiny fa mandray andraikitra ianao zany tsy hoe ndeha hitanisa fotsiny zavatra tsy mety tsy hoe ndeha hitanisa fotsiny ny hoe fomba fiasan'ny tenenivon'ny mpanisa mpifidy teny hoe ka tsy nandray karama hony tsy miverina taty antranonay tsony hoe zay mbola miasa tsy mijanona eo fa ze nandray andraikitra tany nanao ny andraikany tsy vitany ary ny andraikiny fa ny olo-pirenena kosa dia manao izay asaza azy eo amin'izay resaka lisym-pifidianana izay de hoy isika hoe eny akady kely ilafeny ny FFKM ny lanjany zany FFKM zany tsy maintsy resahantsika satria atram'izay raha ohatra ka nandinika tsara sika nanaraka tsara teo foana ny FFKM zany tamin'ny resaka hoe fiatrehana ny fifidianana mandray andraikitra izy amin'ny andraikitra izay asaza azy ny FFKM tsy androm-panjakana fa fiangonana tsika tsy andany andro hoe fa maninona ny fiangonana any ivelan'ny FFKM atao tsy miteny an'izany atao tsy mbo manao fiantsoana atao tsy miresaka fifidianana anazy ihany zany fa ny FFKM aloha izy mandray andraikitra araka ny tandrify azy de zay no resahantsika tsika tsy andany andro amin'ny fa nahoana arianina anazy ihany zany araka ny nambara teo fa ny FFKM de mandray andraikitra izy de inona zany zao no atao any ny atao any de fifampiresahana dia eo ihany keo ny fandalinana ary tsy tongatonga ho any zany hoe fitsanganana hoe andromaso FFKM zany voaniaingana io fifidianana io ny fikarakarana io de fa nyteny FFKM hoe zay anaramaso le fanaramaso iny de misy action dikan'izay tsy hoe anaramaso ianao de mipetraka fotsiny eo de miteniteny fotsiny eo tsia misy fandraisana andraikitra misy olona izay misy olombelona izay ampiasaina misy fandaminana maro samihafa tsy amin'ny toerana ray fa mitadasika Madagasikara asa firy zao nisan'ny fokotany eto Madagasikara eto dia zany mila fandaminana sy fiomanana avokoa ireo rehetra zay avoakasika ny fifidianana indrindra ny atoko politika ny sehatra maro samihafa tsy misy anavahany FFKM mihitsy zany ary eo ihany keo ireo zanany misy zany ireo zanaky ny FFKM izay sehatra amin'ny fifidianana misy zanaky ny FFKM amin'ny fitondram-panjakana misy zanaky ny FFKM marobe aty amin'ny fanoerana misy zanaky ny FFKM marobe any amin'ny mpanohana ny régime fanjakana amin'izao fotoana zao misy zanaky ny FFKM marobe any amin'ny firaisamom-pirenena na ny société civile hoy isika misy zanaky ny FFKM marobe any anivo amin'ny fokotany rehetrarehetrany dia izay no mahazava-dehibe zany an'izay hoe fijoroany ny FFKM zay misy mantsy miteny fa inona moa nidikidiran'ny FFKM amin'ny raharaha-pifidianana tsy any amin'ny pilipitra sy any amin'ny altara any no sy any am-piangonana any no amafisiny
fa inona no hoe hitikidirany am'izany tsy hoe miditra hoe ahoana fa amin'ny maha-autorité moral azy amin'ny maray aman-dreny de tsy afaka ny hitazapotsiny ny raharaha eto amin'ity firenena ity. Firy moa ny zanaky ny fiangonana eo anivon'ny FFKM ao anatin'ny fitondranao? Firy moa ny zanaky ny fiangonana eo anivon'ny FFKM anynivon'ny androm-panjakana isan-karazany any? Ao amin'ny ACC ao misy zanaky ny FFKM ao, ao amin'ny présidence ao misy zanaky ny FFKM ao, ao amin'ny gouvernemanta misy zanaky ny FFKM ao, ao amin'ny parlemanta moa ahitana ny temeram-pirenena sy ny Sénat de misy zanaky ny FFKM. Ao amin'tiky Madagasikara misy zanaky ny FFKM bobaka be ao, ao amin'ny HVM misy ao be de be mihitsy. Raha tsy laza sika fa tsy ny ancien président teo anivon'ny tiky Madagasikara, président Marc Ravalomanana zanaky ny FFKM zany, président Herina Rajaonarimampiana zanaky ny FFKM zany, manana andraikitra mihitsy zay ny anivon'ny fiangonana izay misy azy. Raha izay fotsiny zao no raisina ohatra dia eo ihany koa ireo ministra maro isan-karazany ao anaty gouvernemanta be de be zanaky ny FFKM. Dia ny any amin'ny société civile hoy isika maro de maro. Zay zany mahazava-dehibe an'ilay izy ka izay le hoe fahatsapana ny andraikitra izay no tena manana lanja lehibe mihitsy amin'ny raharaha tahaka ny tony zany. Tsy maintsy farimbonana ny fikarakarana ny fifidianana, tsy maintsy farimbonana ary de tsorina eto fa tsy vita ny fanjakana rery io, tsy vita ny fanjakana irery ny manatotosa samy rery amin'ny sehatra maro lafo zany izay fifidianana izay. Na ohatra fotsiny ary ho andraikitra raisin'ny tiky Madagasikara io ny hoe misoratanarana ny anatin'ny lisy-pifidianana, efa fanampiana be ngeza be ne zany efa fanampiana lehibe zany ho an'ny mpikarakara ny fifidianana ho an'ny fitondrana ministeran'ny antany ny niveau CNI sisisy izavy ny mpikarakara fifidianana efa fanampiana lehibe mihitsy zany. Kanefa moa de mbola sakatsakana eto sakatsakana anareo de mipetraka amin'ny fanontaniana fa inona raha ny tian'le fanjakana atongavana? Inona ny tiandry zareo atongavana? Manampy ny CNI atsy miteny hoe tena mety mihitsy tena raiso ny andraikitrareo amin'ny fanentanana ny olona isoratra anarana any anatin'ny lisy-pifidianana. Manao ny tiky Madagasikara. Aiza ny fahazahon-dalana makatsa amin'ny makary, ohatrany hoe iza ny fahazahon-dalana misoratra anarana any anaty lisy-pifidianana. Zay ny tena dikan'izany zay ny dikan'izany ka manoloana andre zany tokony mba efa nova fietsika ilay régime satria efa hita mazava hoe tsy vitandry zareo rery ilay izy. De efa manampy ny rehetrarehetra io ataon'ny FFKM io ane tena fanampiana goavana be io amin'ny maha-autorité morale ny FFKM zay andraikitra tsy anana ny mpitondra fanjakana de zava-dehibe zay, zava-dehibe mihitsy zay satria sehatra tsy anana ny mpitondra zay, sehatra tsy anana ny aty amin'ny fanoerana zay anana ny FFKM izay fa ary zareo ihany zareo mpitondra fivavahanao no manana an'izany satria samy zanany daholy de tsy misy ny hoe anavahana de izay no tena hoe mazava-dehibe antony ka ary zareo moa zany eo amin'ny FFKM anara-maso omaly izy eo no hoe mba nisy fotoana lehibe zany tany atao kady kely tao de amitoy amin'ité annuité de mandeha zany ny resaka maro samihafa ka fa atsika hoe tena miditra lalina ao anatin'le izy efa nisy any moa zany resaka zay natao de ho arahantsika ny tatim-baovao zany miresaka an'izay teny akady kely lafo zay tamin'le omaly io dia toizantsika eo ny famakafakana momba an'izay hoe mazava-dehibe ny fandraisana andraikitra ataon'ny FFKM izay de ho arahantsika avetrara ny omaly. Nanamafy ny antso efa nataon'ny FFKM manoloana ny raharaham-pifidianana isy eto Madagasikara. Anara-maso akaiky ny fizotry ny fifidianana rehetra ho ataon'ny FFKM ary miantso ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka handray andraikitra isoratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana anamarina izany ary ho tonga an-datsabato rehefa tonga ny fifidianana. Ny fionam-be FFKM arak'izay fanambara ombenimbeny avana malala ary anterina eto ny fanambarana dia nanao fanapahan-kevitra lehibe tamin'ny komity fohy be izay nataony
tany Ambatorazaka. Zany fanapahan-kevitro zany dia ny amin'ny hoe hiroso amin'ny fananganana indray fanomezana aina vaovao ny antsoina hoe andromaso FFKM isika. Ka amin'izany dia zavatra roa lehibe no tena kendrentsika. Etsy an-daniny dia irin'ny FFKM amin'ny hetsika izay ataony amin'ny fanomezana aina zany andromaso zany ny hananana FFKM mafiorina amin'ny mahasedra ekumenika azy. Rehefa miresaka andromaso isika ry havana malala dia misy zavatra anankiroa lehibe koa izay ampatsihevin'ny FFKM antsika. Io andromaso io ao anatin'ny fiheverana ankapoben'ny olona dia miresaka fifidianana. Marina zany ry havana malala, marina zany ary handinika zany ny FFKM amin'ny andromaso azy, hanaramaso ny fifidianana. Saingy izao amin'ny FFKM ny andromaso dia tsy rafitra mpanaramaso ny fifidianana fotsiny fa indrindra koa hanaramaso ny fiainan'ny vahoaka sy ny fiainan'ny firenena. Ka asa miteboka sy voafetra amin'ny fotoana sy ny fifidianana ihany ny asan'ny andromaso mijery momba amin'ny fifidianana, fa asa mandavataona kosa ny asa fanaramaso ny fiainam-bahoaka ho amin'izay ampandrosoana marina ny firenena. Izany ry havana malala no antony izao fiainana izao. Inona no andrasana amintsika menakavy? Ny andrasana amintsika menakavy ry havana malala dia misy zatra vitsivitsy. Efa nanapa-kevitra ny FFKM fa anao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Tsy ny vahoaka ato anatin'ny FFKM ihany, tsy ny vahoaka kristiana ihany, fa amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Mba hanao zava-dehibe ny maha olom-pirenena azy, ka hiady fo mihitsy hanao zay ahatonga azy voasoratra narinara-dalàna amin'ny lisam-pifidianana mba handray anjara tsara sy mavitrika ao anatin'izany zotra mpifidianana izay atao zany. Miantso ny vahoaka malagasy manontolo ny FFKM mba ho olom-pirenena vanona sy tompona andraikitra. Didintsika ny mijoro fa firenentsika ity dia isika no sarotiny amin'ny zotra mpifidianana izay atao. Amarino ny anaranao ny FFKM any amin'ny lisam-pifidianana, misorata anarana any ianao, ary rehefa tonga amin'ny fifidianana mandraisa anjara ianao, ary rehefa atao zany zavatra zany mirotsay ianao handray andraikitra arak'izay manandrify anao mba hatanteraka zany ho amin'izay tena hahasoa ty tanindrazana iombolana ity. Ny antso faharoa izay nataony FFKM ry havana malala ho antsika rehetra dia zao: izingiziny ny FFKM ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fahamarinana no manandratra ny firenena, ny fahamarinana no manandratra ny firenena, ny fiatsaram-belatsia, ny hosoka, ny hafetsena samihafa izay mety hiasana eo amin'ny sehatra samihafa eo anivon'ny firenena dia tsy ampandroso mihitsy akory ity firenena ity. Ny fahamarinana ihany no manandratra ny firenena. Dia isika rehetra no hiaraka ho sarotiny hiady mba hitandrony zany fahamarinana zany. Ka izay rehetra tena vonona hiady ho amin'izany fahamarinana zany dia ho fantany fa miaraka aminy ny FFKM. Izay rehetra manohitra ny fahamarinana zany dia ho fantany mpanohitra azy ny FFKM. Ny fiangonana no feo amin'ny fieritreretan'izao tontolo izao. Ka ny fiangonana dia miteny mba ho velon'ny eritreritra ny mpiarabelona aminy ny firenena, ny vahoaka, ny mpitondra ary ny fiangonana raha teo koa. Fa raha mangina ny fiangonana dia maty eritreritra izao tontolo izao. Tanindrazana iombonana i Madagasikara ary miaraka ifanometanana ny rehetra ho amin'izany soa iombonana izany ho ihany ny FFKM. Tsy maintsy miasa miaraka ny fiangonana sy ny fanjakana sy ireo ankolafikery samihafa ahafahana mikatsaka ny fampandrosoana ny firenena. Jereo fa omeko fahefana ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy anjera hanapotika sy andrava ary hanorona sy hamboly indray Jeremia 2:10. Io no loha hevitra banjin'ny FFKM mandritra ny feonambe izay tanterahin'izy ireo manomboka androany hiakatra amin'ny zoma ho avy izao. Fotoam-pivavahana no tarihan'ireo filoham-piangonana 4 miralahy eo anivon'ny FFKM nanokafana izany androany. Ny fanantanterahina ny hiraka mpanaovan'Andriamanitra sy ny fijoroana amin'ny fahamarinana no tena zava-dehibe ahafahana mihoatra ireo olana maro lafy sedraina amin'izao fotoana izao, hoy archevêque Kaodona Zanak'olona. Miatika zavatra manahirana isika mianakavy, misy fotofotony ny tontolo iainantsika. Ao ny ady, ao ny anoanana, ao ny fahasairanana, ao ny zavatra maro samihafa mampandohalika ny maro, mampimenomenona ny maro. Ao anatin'izay Andriamanitra no milaza hoe eniko izy ny antsoantso ny vahoakako. Ka mitady olona ho andeha ho irako eo anivony vahoaka
mitady famonjena io. Zay no niantsoany any Jeremia. Rehefa voafitin'Andriamanitra isika, hitamanana fahasahiana mijoro. Mijoro amin'izay fahamarinana izay, dia izy no tonga hanavaka ny vahoakany, ary io no antony omena fahefana reto mpaminany reto hampatsiahy, fampahatsehivana ny azy. Fampahatsehivana hoe mba ilazao ane ty vahoakako ty, raha manaonao foana izy ity ny zavatra miandria. Raha ohatra ka tsy manaraka an'ity, ity ane hivarina ny akady izy, filazana mazava hoe miankina amintsika hay ity zavatra. Olo manakaja maro moa no namaly io antsony FFKM androany io. Isan'ireo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ary ireo filoham-panjakana sy filohana ny toko politika Isa-Tsokajiny. Nahitana solon-tenam-panjakana ihany koa. Nambara ny filoha Marc Ravalomanana fa tena zava-dehibe izao fijoroany ny FFKM izao. Tena hitako aloha fa tena mizotra amin'ilay tena hoe fibebahana sy fanetretena dia hijoroana mandrakariva amin'ny fahamarinana. Tena hijoro ny FFKM fahitako azy. Satria hitako ilay toro-tena nataon'ny monseigneur teo, zanak'olona sy ny fitarihana nataon'ny président ny FFKM teo, ary indrindrindrindra ny teny izay mivakina dia hoe tsy maintsy hoaverina amin'lohan'ny indray ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Dingana voalohany ity fanokafana ny fiaonam-ben'ny FFKM nanomboka androany ity, izay eonan'ireo birao mandrafitra ny FFKM manerana ny faritra 320 na tonga solon-tena misy 530. Ny volana meo avy izao kosa ny dingana faharoa ary mandritra io no hisokatra amin'ny rehetra ny fifampidiniana sy ny fifanakaloza-kevitra ao anatin'ny fitsipika amin'ny fiain'ny FFKM. Any amin'ny volana aogositra kosa ny dingana fahatelo ka io no amoahana ny tsoa-kevitra iraisana sy hiarahany be sy ny maro manapaka hikatsahana ny sohimbonana ho an'ny firenena. Izay le fanokafana zany izay seho malimo izy iny ditatsika amin'izany ny tena mahazava-dehibe ny atao hoe andraikitra izay raisiny ny eo anivon'ny FFKM izay ahitana ho isika ny FJKM, ny Lutheranina, ny Anglikanina ary ny Katolika Romanina. Ary araka ny tenin'ny président ny filoha perinasany FFKM teo ny mpitandrina Irako Andriamasoami dia tsy hoe mety efa fotsiny amin'ny zanaky ny FFKM ny antso, fa metefa amin'ny rehetrarehetra, metefa amin'ny olo-pirenena eto Madagasikara. Zay zany le izy, metefa amin'ny rehetrarehetra mihitsy io, ary ilay fiarah-miasa mifameno no azahoana atongavana any amin'ny tanjona izay tiana kendrena izany. Ary ny fahamarinana ho izy no manandratra ny firenena. Teny tsy misy azo kianina zany, fa zay mihitsy le izy. Izay mihitsy no tena hoe hiankinana ny fifidianana mandeha amin'izay lonina. Tenenina fotsiny eny hoe tena hiezake amin'ny fanatanterahana fifidianana zao, fa le teny hoe fahamarinana io ny lakile. Raha vao fifidianana tsy misy fahamarinana dia fa tsy izy zay. Le fahamarinana nefa mitaky andraikitra ihany koa. Ary ny teneniny filoham-perinasany FFKM teo ny amin'izay andraikitra zay mandehana misoratra anarana any amin'ny lisym-pifidianana. Tena ataovy vaindondra raha mihitsy. Misy matsa misasa amin'ny teny hoe ny tiako Madagasikara foana ny te-andany andro amin'izany. Isako mihetsika dia mandana misoratra anarana, isako mihetsika dia mandana misoratra anarana. Izay hetsika rehetra ataony ny tiako Madagasikara dia hahenona an'izay. Fa ndiara tsy horesahana ny tiako Madagasikara fa ndondray henona ara ny teneniny ray aman-drem-piangonana eo anivony zany FFKM zany no amafisiny mihitsy tamin'iny omaly iny ary nizingiziny ny FFKM tompoko fa misoratra anarana any amin'ny lisym-pifidianana. Zay maha olo-pirenena. Izay ny maha olo-pirenena zay, ary mandray andraikitra ao anatin'ilay raharaha-pifidianana. Ataovy vaindondra raha, zay mihitsy le teny teo ataovy vaindondra raha ny fisoratana anarana any amin'ny lisym-pifidianana. Rehefa voasoratra any dia ataovy vaindondra raha ny manara-maso, tsy miankina amin'izay fotsiny, fa ataovy vaindondra raha ny mandray anjara amin'ny fifidianana, ataovy vaindondra raha ny fanaraha-maso ny voka-pifidianana, ny fanaraha-maso ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny
birao fandatsaham-bato ny fitondrana ny vato any am'izay toerana anisana vato sy ny any am'izay toerana hoe tokony andehanana reny vato reny ataovy vaindona raha zany hoy ny eo anivon'ny FFKM. Any anaty birao fandanjaha-bato any tsy maintsy misy zanaky ny FFKM any, any ny fanisana vato any tsy maintsy misy zanaky ny FFKM any, ary na tsy zanaky ny FFKM ihany fa nahazo an'ilay afatra de manatanteraka an'izay ka raha samy manao ny andraikany zany mivoaka ny fahamarinana ao anatin'io fifidianana io, mivoaka ny fahamarinana satria zay rehetrarehetra zay mitambatra no ivoahan'ny fahamarinana ary tsy ahafahany ratsy sy ny asan-demony mialabato ny asan-demony. Ny alabato zany efa action zany, action atao fa ny maniraka mikitikitika an'le saina sy le ao an-tsain'le olona zay anao an'ilay fanodikodonana asan-demony iny. Le demony zany sa devoly moa filazany sy demony no mikitikitika hoe ataovy an'izao ty zao afaka anaovana doublant ty asan-demony zany, ty zao olona efa maty ty fa tsy fo eo ihany, mbola asan-demony koa zany. Ity olona tsy efa fantatsikitika fa tsy eo amin'ny fokotany, ozy le demony zany fa tsy fo eo ihany, asan-demony daholo zany. Inona ihany keo ataovy ny raha matahora isan-karazany indrindra any amin'ny toerana lavitra any, ataovy ny raha matahora de amin'izay matahotra ireo olon'ireo dia tsy afaka hifidy zay tiany sy izay kandida maharesy lahatra azy. Asan-demony daholo, rehefa tsy fahamarinana de demony zay. Ka zay mieritreritra ny anodikodina zany, zay mieritreritra ny atao hoe amilivily, zay mieritreritra tsy ampantaka ny fahamarinana de demony mandendeha. Zay le izy zay. Raha ohatra ka raisitsika ny fanazavany ny eo anivon'ny FFKM de zay le izy. Ina moa fahavalon'ny fahamarinana tsy hoe anao toriteny eto fa raisina fotsiny ilay ateny zay tena mavesa-danja no entiny ray aman-drenym-piangonana teo anivon'ny FFKM. Rehefa tsy fahamarinana de lainga zany, rehefa tsy fahamarinana de tsy marina. Zay le izy. Ka niza mampirisika ny fanaovana ny tsy marina amin'ny lafiny maro ny demony, de zay manao an'izany zany de demony mandendeha, ka tsy ahafahany demony mandendeha zany manao an'lay asa ratsy mba tsy hivoahan'ny fahamarinana ao anatin'ny tontolo-pifidianana de tsy maintsy mandray andraikitra ny tsirairay. Ary tsy vitany hoe mandray andraikitra ihany keo moa zany satria resam-piangonana ity, ray aman-drenym-piangonana no miteny hoe amin'ny heriko za fotsiny amin'ny za tena maizy de tena zao, fa tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra izay raharaha zay. Ary nisy teny koa teo le hoe ny FFKM dia hoe nanangana zany an'ilay hoe andromaso FFKM, rio zany tsy hoe tapatapahana fotsiny teny fa nivoaka io tamin'ny komity foibe izy tany Ambatondrazaka dia nivoaka zay le hoe andromaso FFKM izay. De eo moa zany resaka fifidianana fa tsy mijanona fotsiny amin'ny fifidianana le izy fa anara-maso ny fiainam-bahoaka mihitsy amin'ny akapobeny. De zay le lazainy ny président ny FFKM teo hoe asa mandavataona. Goavany zany goavany zany. Asa mandavataona io ary ny fifidianana zany de singa anankiray ao anatin'le asa mandavataona ataon'ny eo anivon'ny andromaso FFKM. Tena mandray anjara mihitsy ny fiangonana tompoko eo anivon'ny FFKM amin'ny raharaham-pirenena. Voamaly sika ny nanamarika ny 7 marsa ny tolom-panavahana be de be ndray aman-drenym-piangonana nanao ny aintsy ho zavatra tamin'ny fitakiana ny hoe tena mba mampaleo tena malagasy fa miala amin'ny fanjakazakana nataon'ny frantsay. Be de be ny ray aman-drenym-piangonana ary be de be ny zanaky ny fiangonana nandray anjara tamin'ireny. Ndresahana tatao miara-manonja manokana ao maly zany pasteur Ravely John zany, pasteur zany protestante mazava loatra, fa nanao ny aintsy ho zavatra zany tamin'ny tolona izay niatrehana ny mpanjanatany. De zay mahatonga amin'ny maro iteny hoe raha mandray andraikitra ny
ny ary tsy miprotestanta ihany fa ny finoana ny katolika, ny anglikana, ny loteriana tao anatiny zany hoe fotoana nampamaivay ny fiainana Madagasikara zany tena andray andraikitra foana, tsy hoe miteniteny fotsiny hoe eo de eo fa tena mandray andraikitra mihitsy, ary eo lay fitaizana ny zanany fitaizana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny zanaky ny FFKM. Ka raha ohatra zany misy miteny any, tsy raha ohatra moa fa tena misy mihitsy, misy miteny any ambadika any hoe ohatra mitra lalina koa zany FFKM zany, de hoy isika hoe fa inona makararendo, fa inona ny olana, inona ny olana raha ohatra ka mandray ny andraikiny ny FFKM. Rehefa dinianao zay fomba fitenin'ny sasany zay hoe manakina ny FFKM, de ireny no tsy mahazaka ny ivoahan'ny fahamarinana. Ireny nefa manana eritreritra any ambadika any, ny FFKM ane tsy exécutant ny FFKM ane tsy mpanatanteraka na hoe andrim-panjakana tsy andrim-panjakana ny FFKM fa amin'ny autorité morale azy dia mandray andraikitra izy ary zava-dehibe ny fisiny. Ndao raha ataontsika hoe tamin'ireny fotoana nampamaivay ny raharam-pirenena indrindra ny raharam-pifidianana, de ataontsika hoe tsy nisy FFKM, inona zavatra niseho teto? Tsy midika mihitsy zany akory hoe tsy manome hoe lanja ny fotom-pinoana hafa ivelan'ny FFKM. Iny moa safidiny ny sasany hoe zay tsy teny, zay tsy hiditra amin'io fa ny anay mitory teny ihany zay asa ataonay azy zay, tsy miditra amin'izay tsika. Fa ny FFKM manao ny asan'io aloha io no hitantsika io, de hita mazava tsara hoe tena ilainy ny firenena ary rehefa voapirofo zany nandritra ny vanim-potoana izay nandehanany ity firenena malagasy ity zany. Ary izy tsy vitany hoe fanazavana fotsiny, fa tena inona le niteneniny teo, miantso ny malagasy manontolo izy mba tena hoe olo-pirenena arak'izany hoe maha-olo-pirenena zany. Io mila fanazavana kely io. Miantso ny malagasy manontolo mba tena tsapa hoe tena za de tena olo-pirenena. Matetika mantsy variana isika olo-pirenena zany. Tsy nataony hoe vahoaka, fa le vahoaka mantsy tonga de ohatrany hoe kitapo be anankiray, fa le olo-pirenena hafa mihitsy ny dikan'izay. Olo-pirenena zany mandray andraikitra zany, ary tsy vitany hoe mandray andraikitra fa mahafantatra, tsy manapa-kevitra fahantany, fa mahafantatra ny tokony atao amin'ny alalan'ny famakafakana, amin'ny alalan'ny fanadiadiana ny zavatra miseho eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Zany ny tena hoe olo-pirenena, olona mahafantatra. Fa raha olona tsy mahafantatra na hoe sesefana zavatra diso, de mazava loatra tsy afaka mihitsy izy isaina. Mazava loatra fa tsy olo-pirenena mihitsy. Ny atao hoe olo-pirenena zany dia olona feno sady mahazo ny tati-baovao izatsokajiny no olona izay mahay mamakafaka ihany koa, mahay mandanjalanja. Fa tsy hoe olona manao bitolo fotsiny, tsy hoe olona izay hoe mandeha anjambany fotsiny, na hoe olona manaiky lembenana fotsiny, tsy olo-pirenena zany. Tsy hoe olona zay tsy pazana mofo sakay kely etsy, de iny fa tonga de manaraka anjambany fotsiny zay zavatra teneniny zay ampanao an'izany. Tsy hoe olona omemena t-shirt kely etsy, de anaraka anjambany fotsiny zay teneniny sy zay baiko omeny zay mpizarazara t-shirt sy elo sy lambahoany. Tsy antsony zao. Ary le taona nefa mandroso be fa 324 ve de mbola fisainana tany amin'ny 520 taona lasa, 30 taona lasa no entrina hiatrehana ny fifidianana président de république ty amin'ny 324. Tsy mety zany, tena tsy mety zany. Fa raha ohatra zany ka hoe ho avy ny fifidianana, ary io tsy fifidianana président de république ihany tompoko, fa rehefa hoe fifidianana, de ny miatrika an'izay fifidianana zay de le tena hoe olo-pirenena feno. Le olo-pirenena hoy isika misy toetra
misy toetra maromaro mitambatra zay no voatsoina hoe olo-pirenena ka raha tena hoe olo-pirenena olo-pirenena azy no mandray andraikitra aty amin'ny fiandombohan'ny fikarakarana maingany amin'ny lisym-pifidianana araka ny teniny filohan'ny FFKM Mateo dia izay no izy zay zany hoe le olona zany a tsy azonao rebirebena mihitsy tsy azonao hoe fitapitahana mihitsy fa olona mahafantatra ny tokony ataony misy mahalala zay ny mieritreritra ny anao asa tsy manjary ao anivon'ny zay hoe fikarakarana ny fifidianana any a dia tsapantsary zay dia rehefa tsapan'izay a dia mitady izy ny fomba rehetrarehetra mihitsy anakatsakanana andrabirabiana sy sisa dia io le asa fanakatsakanana io a na ankolaka na mivantana zay le izy na ankolaka na mivantana ny fanatambatambazana ny olona amin'ny alalan'ny spektakla fanatambatambazana ny olona amin'ny alalan'ny resaka fizarazarana ny zatsizatsy fanatambatambazana amin'ny resaka hoe fanararotana na événement na fotoana manokana hipanjina na lafikevitra anankiray dia ararotina amin'iny ny fanambatambazana mba isian'le hoe dotapany andoherany raha olo-pirenena tompoko mahafeno maha olo-pirenena azy araka ny teneny FFKM Mateo a tsy mandaitra amin'izany hoe don'ny tapany andoherany zany fanjakana zany zao etsero tato ato a zara 4x4 zara moto zaraina daholo ty rehetrarehetra ty any rehetrarehetra any misy moa hoe nizarana an'ireny chef district be ny tanàny sinsisa raha zay zao niraisina ohatra dia tsotra nefa le taona-mpifidianana raha zay niraisina ohatra dia zao na inona fanomezana ataony fanjakana eo a fanomezana ohatrany hoe fanomezana rehetra zay no andraisana azy ny mena 4x4 menan'zao dia zay zany fa ho an'zay mandray na inona be ny tanàna io na chef district io na inona io ho an'zay mandray an'zay hoe fanomezana te anatanterahana asa le 4x4 na le moto mena be ny tanàna anatanterahana ny asa eo anivon'ny komina misy azy fa rehefa mandray an'ireny dia raha ohatra le olona mandray zany na le be ny district io na be ny tanàna io ka matsapatsara maha olo-pirenena azy araka ny teneniny filohan'ny FFKM Mateo a efa mahafantatra ny tokony ataony dia tsy tokony isy fiatraikany any amin'ny asany atao hoe any amin'ny fanapahan-kevitra zay ho raisiny amin'ny fifidianana izany na inona fitaovana omeny eo na inona atao hoe fanomezana hoe ty na fiarakodia io na moto io na inona koa mety sa tsy fantatro izarana helikoptera sa inona zay fitaovana omeny eo na izarana vilia sotra na izarana vary zay fanomezana isan-karazany dia raisina hoe fanomezana ohatran'ny fanomezana rehetra fa tsy entina matorana mihitsy tsy tokony ho voafatotra iny ny ilay antsoina hoe maha olo-pirenena tsy tokony ho voafatotra ireny hoe fanomezana tsy fanomezana ry sy ny fanomezana ry mame 4x4 ny fanjakana dia ampiasainy 4x4 amin'ny azam-panjakana fa tsy tokony isy hoe dette morale mihitsy eo zay moa filaza azy hoe nahazo an'ity sao dia anahirana sao dia hialy eto amin'ity toeran'ity raha ohatra ka tsy mampifidy ny kandida mpanjakana na zay olona ao am'fanjakana mety hirotsaka na ohatran'izany tsy izy zany satria raha vao miditra amin'izay a dia voafatotra zany lasa tsy mivoaka ilay antsoina hoe olo-pirenena mandinika sy le hoe olo-pirenena mamakafaka tsara olo-pirenena feno lasa tsy manjaka ntsony ilay demokrasia ary izay hoe fifidianana andraisan'ny olo-pirenena mahafantatra ny tokony ataon'izay sy mahafantatra ny fiainan'ny fireneny zay ane no tadiavin'ny sehatra raisam-pirenena
zay io tadiavina io, zay io le hoe fifidianana mangarahara ekeny rehetra sy ny sia sy ny sisa, zay io. Fa ty amin'ny ray aman-dreny mpiangonana moa zany a, amin'ny mahafiangonana amin'ny fiangonana toy ny FFKM de ilay fahamarinana no voiziny, fameny ihany zany. Fa ilay ateneniny sehatra rehetsa-pirenena fifidianana madio sy mangarahara fahamarinana ihany ane zany, fahamarinana ihany ny dikan'izany. Raha raisitsika amin'ny tena hoe amin'ny tena izy zany a ilay fandehan'ny raharaha. De resam-pifidianana moa zany ny tena mibahatoerana ao anatin'ilay resaka nataony FFKM de namafisana hoe ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Inona ny négation amin'izany? Ny lainga sy ny alatra zany ny mampitsoka sy mampitotongana ny firenena. Zay no mifanohatra amin'izany. Ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Ny mifanohatra amin'izay zany de ny hoe ny asan'ny demony no mampitotongana ny firenena. Ka inona misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Raha raisitsika indray ilay fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Mahantra ny malagasy, mitotongana ny fari-piainan'ny malagasy, raha raisina amin'io zany, de ny asan'ny demony maro lafy no mahatonga an'izay fampitehan'ny firenena malagasy zay. Fa rehefa hoe ny fahamarinana zany manjaka ao a, tsisy an'izany malagasy mahantra zany. Zay le izy. Zany tsy misy hoe adihevitra na ahoana. Mety misy mararirary amin'ny izay hoe fanazavana hoentin'ny ray aman-dreny mpiangonana zay. Ny sasany raha toriteny de efa mampinepinepina marary azy daholo na mamparary ny vavonina, mamparary ny tendany na mamparary ny inona, tsy metimety aminy le izy. Ka io sabatra roa lelo ka manindrony io. Manindrony io teny io. Mialatsiny. Manindrony io. Ary tsy misy hoe miolakolaka zany fa zay iantefany ihany aloha de iantefany ka le firenena hiatrika an'ilay fifidianana. Fotoana goavana be io zany a, dia zay no mahatonga ny FFKM tsy maintsy miteny. An'io zao andro faharoa ny an'io zany akoatran'le maly le fanombohana iny a, de hitantsika amin'izany. Fa mandeha, fa mipetrapetraka tsara ny rafitra isan-karazany sy fanatanterahana ny asa. De mandeha indray, de any amin'ny volana May indray, fionana manaraka ny mpitarika politika sy ny atoko politika moa zany, tena voateny ao anatin'io mihitsy satria pisehatra amin'ny fifidianana ny atoko politika raha misy candidat eo zany, candidat président de république, ny ankamaroany mivoaka avy any amin'ny atoko politika, de efa mametrapetraka tsara ny ray aman-dreny mpiangonana eo anivon'ny FFKM, indrindrandrindra hoe ny zanany. Ary azo lazaina ihany koa hoe oka mba tsy hanala baraka ny fiangonana, ny ataony ny zanako ny fiangonana any amin'ny fikarakarana ny fifidianana any ka hoe iranona hony. Miangona ry amin'ny fiangonana ry, zao ny andraikiny eo amin'le fiangonana, nefa tena gaigla mihitsy amin'ny tena family viliana ny lisym-pifidianana any amin'ny fokotany zay misy azy any. Ranona hony. Milaza hoe zanako ny fiangonana zao, eo nivon'ny FFKM, ka nefa tena tsy sotra azy mihitsy amin'ny famabidibadona ny mpiarabelona aminy. Ranona hony. Zanako ny fiangonana zao ao anatin'ny FFKM manao zavatra tsy mety. Engany mba tsisy zany. Ary zay mahatonga ny FFKM hiteny amin'ny zanany hoe tandremo tsara fa misy andraikitra izay miandry amin'ity raharaha ity. Zay le izy. Misy andraikitra miandry eo ary tsy tokony atoritory. Tsika ihany ane no kitabe nanao antsoantso e. Vao nanomboka ity fitenitenenana momba ny resaka fifidianana ity, vao nandeha ny atao hoe fanehoana sy ny fiainana ny fitonganany fiainam-pirenena, de vao nandeha ny resaka hoe fa ho avy ny fifidianana, de itsika ihany, ny ankamaroantsika ihany no ny antsoantso ny teny tetsereo. Miantso ny FFKM mba handray andraikitra fa ny FFKM ihany tena zao sy ny sisa. Miantso ny ray aman-dreny mpiangonana fa efa naneho ny fandraisana andraikitra izy ireo tamin'ny tany aloha tany ka amin'izao fotoana izao hoe jerety fiainan'ny firenena de tsy handray andraikitra ve ny FFKM?
be dehibe no nanao antso avy tompoko fa dia azo antoka nefa ny FFKM ne tsy hoe amony sofiny tsia efa fantatra de melo zany fa tsy maintsy andray ny andraikiny izy de tonga zany io zao ny fotoana zao misy fionana farany volana mars de ho avy indray manaraka any amin'ny volana mai de nitsaokevitra any amin'ny volana aogositra de zao mifanontaniana apetraka amin'ny maro le rezima ve na lay fitondrana amin'izao fotoana zao ve amin'ny asiny na hoe iaino ny tsaokevitra ivoaka ao amin'io fampionana taon'ny FFKM io zay le izy zay satria ny FFKM otsika autorité morale zay le izy fanontaniana goavana zany kanefa de tsotra fotsiny ny valiny na iza miaino na iza tsy miaino dia tsy maintsy manao ny adidiny sy ny andraikiny amin'ny ray aman-dreny azy ny anivon'ny ray aman-dreny-piangonana zay ary tena asany zany fa tsy araka ny tenenin'ny sasany mitsabatsaba ka mandray tsiraisana ahoana tsisy en'izany mandray tsiraisana sy hoe mitsabatsaba zany fa tena andraikiny mihitsy zany fa ny mararirary amin'le fitenenana ataony ray aman-dreny-piangonana ny tsy mahazaka de lasa manao tsikera sy ny sisa ray aman-dreny-piangonana ne tsy taitra amin'izany hoe tsikera sy ny naman'izany sy mifanenjehany ty moa zany ohatra sendra tonga atao tsaina fa any anivon'ny fiangonana any amin'ny tantaram-piangonana any zany de misy ny fianakaviana efatra any amin'ny razambe any sisy any de tena spesialité mihitsy fahaizany manokana mihitsy de manentsika mpitondra fivavahany ty hatrany amin'ny razambe an'le fianakaviana de zay ny tena hainy zay niza mpitondra an'le fitandremana eo de enjeha amin'ny foana de amin'ny taranaka mandimbo de spesialista amin'ny fanenjehana mpitondra fivavahana ka tsy maninona zany alao anentsika any zay anentsika fa ity moa zany de fampiatsona amin'ny hoe firesahana nataony eo anivon'ny FFKM ity de zava-dehibe io zava-dehibe mihitsy ancien président anankiroa be zao ny tonga tao ahoana ny tsy mahazava-dehibe an'izany atoko politika maro be no tonga tao tamin'le fanokafana maly ahoana ny tsy mahazava-dehibe an'izany ary ny mpitarika teria de ny filoam-piangonana mihitsy filoam-piangonana ny mpitarika eo anivon'ny FFKM zay le izy fa teny fampieriseretana sy fampandraisana andraikitra zany no etony ireto ray aman-dreny-piangonana ireto izy tsy manery eo mantsy le hoe aiza zany ny force exécutoire zay foana aiza ny force exécutoire sy ny namany ahoana ny fomba natanterahana an'izany ka reo anie ray aman-dreny fotsiny fa anga voatery ho tanterahana ny teneniny tsy tokony hoany mihitsy no fipetraka ny fanamariana hoe tsy voatery ho tanterahana anie zay teny mivoaka eo sy izay fehi-kevitra izay am'voaka eo tsy hoe voatery ho tanterahana tsy zay ny tokony hoe fanamariana izay atao fa ny zava-dehibe de ny hoe rehefa misy ny fehi-kevitra eo raha ohatra ka olo-kendry sy hoe tena olona mandinika tsara ny antefany lay fehi-kevitra zay ivoaka amin'ny volana aogositra tsy tokony isy fisalasalana akory tsy tokony isy fisalasalana akory amin'ny fandraisana an'izay fehi-kevitra avoakan'ny FFKM zay na misy an'izany resaka hoe force exécutoire tsy force exécutoire tsy any fa rehefa hoe io fanapaha-kevitra de tokony tsy misy hoe mbola ady-hevitra zany fa ray aman-dreny-piangonana no ny voan'io dia raisina an-tanandroa zany ny tokony ho ataon'ny teny zao sahady de efa apetraka tsara zay fanamarian'izay zany no tokony ataony eo anivon'ny mpikarakara ny fifidianana anivon'ny seni na ny ministera ny atitany ohatra na ny ao amin'ny gouvernemanta ohatra hoe ny datim-pifidianana zany zao gouvernemanta mamoaka ny décret momba an'izany amin'ny teny hoe mahadaty ofisialy azy andraikitra be zany ka raha ohatra izy
mametraka ho zava-dehibe ny teniny ray aman-dray mimpiangonana tsy tokony olana mihitsy fa manampy ary zany, manampy sy manamaivana ny andraikitra izay eo ampelantanana. Zay ny fandehan'iny raha iny ka mba hoe isin'ny mazava tsara zany ho an'zay mety hoe tsy mahasa sy ho an'ny mety hoe ho taratara amin'ny ty resaka FFKM ny lafy ty de tsy maintsy no azavaina izay raharaha zay. Fa ny zava-dehibe anankiray koa de ny hoe anara-maso amin'ny fiainam-bahoaka ary io de asa mandavataona. Hoy ny teo anivon'ny FFKM. Asa mandavataona ny fanaraha-maso ny fiainam-bahoaka. Zay mihitsy le izy. Le fiainam-bahoaka io malalaka be sosialy. Fandripahalemana. Ao anatin'ny sosialy ny resaka fanabeazana, ny fampianarana, ny fahasalamana, ny toe-karena. Ao anatin'ny toe-karena ny tontolon'ny orinasa, tontolon'ny fandraharahana, tontolon'ny fambolena, ny fiompiana, ny tontolom-bahavohatra sy ny maro samihafa. Ao anatin'ny fiainam-bahoaka ihany koa ny resaka hoe fifandraisana amin'ny any velany sisy. Tena hoe le fiainam-bahoaka, fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny zany, zay tenen'ny FFKM zay hoe rehefa matsiaro tena hoe zanaky ny FFKM de manana andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fiainam-bahoaka. Asa mandavataona, asa mitohy. Fa ilay andro maso FFKM amin'ny resam-pifidianana de ao anatin'ny fotoanan'ny tontolo-pifidianana ihany zany. Fa le andraikitra anankiray le hoe asa mitohy ny fanaraha-maso ny fiainam-bahoaka, iny koa tena zava-dehibe. Zava-dehibe iny. Ary matoa zany mivoaka ny tarehimarika eto zero momba ny fiainan'ny malagasy zany dia afa ao anatiny zany lay asa zay atao. Tsy hoe kitaitaitra fotsiny. Tsy hoe ka za amin'ny atoko politika zao na za amin'ny atoko politika zao de noho izany tsy maintsy manao an'izay asa fanaraha-maso zay. Fa tena aty amin'ny tontolon'ny fivavahana aty ihany koa zay ataontsika hoe teny alefa ny eo anivon'ny mpitondra fivavahana de manatanteraka an'izay zany ny zanany amin'izay le hoe fanaraha-maso ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny zay. Rehefa tsy hanaraha-maso anao zany de mazava loatra fa mandeha any amintsizy ilay fiainam-pirenena, mandeha anjambany ihany fotsiny, ary misy ny mahazo tompontsoa amin'ny tsy fisian'ny fanaraha-maso ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena. Misy ny mahazo tompontsoa manokana amin'ny tsy fisian'ny fanaraha-maso any amin'ny tontolo-pifidianana. Na hoe maivana. Mety hoe misy ihany le fanaraha-maso fa maivana. Izay ilay atao hoe système de contrôle izay moa filaza azy, no tsy mipetraka araka ny tokony izy eto Madagasikara. Mahatonga ny kolikoly anjaka, mahatonga ny alatra anjaka satria ilay sehatra izay fanaraha-maso no tsy ampy. Ary mino mihitsy sika fa zay ny mahatonga ny hoe andromaso, dikan'izany andromaso zany eny fanaraha-maso resaka contrôle zany. De efa maninona moa no asiana an'izany fanaraha-maso zany, sanatria hoe biby ve de ho ambenany eo. Tsy maintsy atao fiambenana satria maro loatra ny mikatsaka sy hoe anao ny asan-demony ao anatin'ilay raharaha. Be loatra noho izany ny contrôle sy ny fanaraha-maso zany tsy maintsy atao. Ny tsy fahampiany io na hoe ny tsy fisiany io mihitsy amin'ny sehatra sasany eto amin'ny firenena no mahatonga ny ratsy ahazovahana, no mahatonga ihany koa ny fioara-pefy izay atsapa amin'ny sehatra maro samihafa. Zay ny mahatonga ny kolikoly tsy mety ho foana io tsy ampy ny fanaraha-maso. Zay any mahatonga ny fanodikodonam-bola am-panjakana io. Tamin'ny farany teo zao ilay niteny ny IGE, ny inspection générale de l'État zany hoe zao mivokatry ny asa nataonay, zao mivokatry ny fanaraha-maso misy fanodikodonana tary, misy fanodikodonana tary amina miliara moa ny teneniny teo. Matoa mahazovahana izay le hoe alatra sy fanodikodonana zay de tsy ampy ny fanaraha-maso
na tsy misy mifanarahamaso. Fa maninona ny tsy ampy mifanarahamaso eto amin'ny firenena? Fa maninona ny tsy misy ny fanarahamaso eto amin'ny firenena amin'ny sehatra sasany? Tsotra ny antony. Ivadika any amin'ny raharaham-pirenena amin'izay tsika sy amin'ny lafin'ny politika. Tsotra ny antony satria ny ery amin'ny laingony mihitsy no tsy manaja toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana. Zay mahatonga an'io. Inona raha ny fanarahamaso atao eo? Ianao zany manao le asa ny fanarahamaso any amin'ny tontolon'ny fampianarana ary amin'ny sehatra izao. Ahoana zao reny resaka bombo sisety reny? Ao zao reny resaka écran plat reny? Any dia any, tsy fantatra tsony. Satria le fanarahamaso tsy araka ny tokony ho izy. Ny any amin'ny firenena mandroso, aloha mba hoentintsika kely eto zay, mahatonga ny firenena mandroso zany mahavita dingana lehibe tompoko dia mafy be ny azy ny fanarahamaso. Zavy zao président ny États-Unis, zany ny tena atao hoe toerana ambony indrindra eto ambonin'ny tany, filohana firenena tena hoe manana ny hery, manana ny tanjaka eto ambonin'ny tany. Dia raha tsy mipetraka ve ny rafitra fanarahamaso farak'izay enjana dia tsy hanao ny ataony, zany hoe président ny république any États-Unis zany, na hoe ny ao amin'ny Frantsa, na hoe ny prime ministre britannique, iza koa ny tena mafy be, na ny chancelier allemand. Fa amin'ireny toerana firenena ny tenitenenina reny zany dia mafy be mihitsy ny fanarahamaso. Reny zany le fanarahamaso ilay balizy, ilay fefy, mba tsy hahafahany miopefy. Fa na eo aza le fefy izay mipetraka tompoko, mbola mahita hirika ihany ny sasany. Raha iresaka ny any an-dafy any sika. Vao maika moa zany fa neto Madagasikara. Vao maika fa neto Madagasikara, tratra an'le dette morale, tratra an'le tahotra. Hoe tena raha vao manao an'ity atao izay sao dia tratra ny affectation disciplinaire eo. Sao dia afindra toerana ary ambanivohitra ary amin'ity asako. Aleo mihenoheny ihany aleo mahaily fa sao dia mbola ela ny iainana. Sao dia alefa any ananiny satria tsy mahafaly ny lehibe ary atapiny ery. Inona ny firenena andeha amin'izany? Inona ny firenena andeha amin'izany? Zay le izy. Tsy mipetraka tsara ny balizy, tsy mipetraka tsara ny fanarahamaso. Le rafitra izay misy ihany koa moa mbola takininina sy takininina ihany koa ny momba n'le rafitra misy eto amin'ny firenena. Dia misy miteny hoe nareo hatramin'izay tsy mitabatabako zao nareo vao mitabataba eo. Ka zao anie le izy napetraka ny rafitra zao. Fa rehefa tena mandeha amin'izay eny an-dalana eny, hitanao amin'izay ny tena fahavoazana. Hita amin'izay ny tena fahavoazana amin'ilay rafitra izay efa napetraka, dia ohatrany hoe tena tsara ery io, tena mety io, sy ny sisa. Asa moa zany zao izay fitondrana hipetraka eo zany, rehefa tonga ny fifidianana. Fa zay zao mampanao gazety anay dia efa maheno feo, eto sy eroa, feo eny amin'ny iva amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny fa mila jereny ty lalam-panorenana ity. Mila jereny ty. Raha ny tantarany eo raha tamin'ny karapokitany sy ny sisa. Fa zao koa anefa, na inona lalam-panorenana mipetraka eo, veriny indray-pandeha, na inona lalam-panorenana mipetraka eo eto amin'ity firenena antsoina hoe Repoblika Madagasikara ity, rehefa ilay tokony hanaja azy no tsy hanaja dia zava-poana ihany. Zay le izy. Na hosoloana baiboly ary io. Any amin'ny firenena silamo moa zany dia ny Coran mihitsy no anaovana fianianana, any amin'ny Amerikanina dia baiboly no anaovana fianianana. Ny teto amintsika ohatra tsy nanao fianianana tamin'ny baiboly dia ngamba izy afaka miteny hoe ka zanga voafatotra izany. Moa samy manana ny eritreriny ny olona aloha. Fa zao ninona lalam-panorenana mipetraka eo. Rehefa le olona mihitsy efa mibanao an-tsaina hoe za tsy hanaraka an'io dia efa tsisy zavatra azo atao eo. Tsy hoe tsisy zavatra azo atao fa zay le izy zay. Ka io dia efa fanamaria maro hoe le lalam-panorenana aloha ohatra mila jerena ihany. Dia zany moa zany hevitra, fa ny okevitra zany, fanamariana zany. Fa ny tsika kosa ny tenintsika dia izao hoe na lalam-panorenana inona na lalam-panorenana constitution semi-parlementaire, parlementaire, présidentielle forte, fédéralisme, inona. Be dia be
ny karazana lalam-panorenana ny tena antitra indrindra zao eto ambonin'ny tany a dia ny lalam-panorenana amerikanina arakaraka ny vanim-potoana io dia misy kitihana kely amandoma misy amboarina kely tsy manino zany fa ny tena foto-kevin-dehibe dia ao ihany ka na iza filoham-pirenena amerikanina eo aza moa zao fahafiry moa zany zao ty Joe Biden ty 46 safiry dia tsy maintsy manaja an'io manaraka an'io ary mitandrina tena misaina tsara aloha zay vao mametraka ny tongotra fa tsy ohatran'ny aty amin'ny tany mahantra ohatran'ny Madagasikara hoe misy lalam-panorenana akazako ohatran'ny zao aloha nataoko mandeha ny motion de censure ary raha tokantrano ny député ary zany ny atano mitsamboatra dia lasa miditra amin'le izy manaja lalam-panorenana ve zao zany tsy manaja zany fa samy mahay mamaky teny daholo isika ka io le hoe na inona lalam-panorenana tao rehefa le olona zay tokony hanaja azy mihitsy a no efa mibahana ho an-tsainy le hoe za tsy hanaja an'io dia efa tsisy raharaha vanina inona zany ny vahaolana ny vahaolana zany dia hoe ahoana ny fomba amefena an'ilay olona tsy hahafahany mandika an'ilay lalam-panorenana raha ny eto amintsika aloha zany dia ohatra mbola resaka fotsiny zany fa any an-dafy any ataovy kely eny no mandindika an'io lalam-panorenana fa ataony ny any mahita mihitsy satria ny azany ny rafitra efa mipetrapetraka tsara ny rafitra momban'ny fanaraha-maso ny resaka contrôle sy inona koa ny suivi inona koa ny filaza azy mipetraka tsara ary tena manana fahefana maly eo tena tsara ny rafitra zay a mpanara-maso ny tsika zao ny lalam-panorenana menomenina daholy hoe tena misy tsy fanarana lalam-panorenana mihitsy eny eto Madagasikara eto fa modina fanina tsy izany no ny teny zany hoe modina fanina zany fa zany ny teny eniko any anivon'ny fiarahamonina any ohatran'ny hoe tenin'ny tanora le izy be dia be le tiany tena zavatra midina fanina eto amin'ity fireneny ity efa zavatra efa hita fa tsy mety zao dia mody fanina fotsiny fa raha ohatra hoe zavatra tena hoe manelingelina ny sasany aingana be ny fanapahan-kevitra inona ho azany fanapahan-kevitra aingana be zany ohatran'ireny fandefasana mpitandro amin'ny filaminana teo Macron Beorika sy teny tosy reny ka ohatran'ireny le hetsika ataon'ny timany amin'ny faritany tonga dia andefasana mpitandro amin'ny filaminana reny aingana be reny eo ihany tonga dia mandeha ny telefona kitatatata alefa aza vela miditra ao embeny ny vavady sinsisa tovy mahita mihitsy raha miseho mafiloha eo fa misehatra hafa ohatran'ny hoe modina fanina le izy misy fifangaroam-pahefana izay efa hita baribary be zao fifangaroana fampitsabahana androm-panjakana aiza misy an'izany député ho bedesiny zany raha tsy eto Madagasikara re olona bedesiny avare amin'ny fahefana mpanatateraka ny aty amin'ny fahefana mpanao lalàna député ho a Frantsa ao ve no bedesiny Macron tsy raharaha vanina asa moa nareo raha nahita an'iny le ady hevitra tamin'ilay hoe motion de censure efa saika nampitsingidina ny gouvernement tantarihan'ny ramatoa Elisabeth Borne iny aloha mba resahana kely aloha misy amintsika ny tsy maraka loatra fa tena hoe zany ny olona zany ny tena atao hoe demokrasia satria ao anatin'io atemimera-pirenena io zany no sehatra hiadikevitra ary fanehoana ny hevitra fanehoana ny fahafahana eto tsy hoe manambary ny vehivavy fa le izy keo aloha le mpitarika an'le atemimera-pirenena frantsay vehivavy le nitarika an'le fivoriana le prime ministre vehivavy ato amin'reto le atidobe niketrika an'ilay motion de censure na ny fitsim-pahapitokisana ny gouvernement Ramatoa Elisabeth Borne efa legaly fantsy daholo ny ekipandry Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon zay nitovy-hevitra sy fotsiny tsy ny elanelam-bato tsy natateraka n'ilay motion de censure fa ady hevitra zany miteny le mpitarika fivoriana miteny le prime ministre Ramatoa Borne fa ngary tsy mihaino an'izany sady mitsangana ny sora-bavety ny prime ministre manazava hoe zao ny programme zany amin'ity resaka réforme momba ny retraite ity any Frantsa
retsy manao hira-pirenena la marseillaise ary mafy be, mandeha ny kabary retsy mira, mandeha ny kabary retsy le député mpanohatra io zany a, reo a ao ny sasany no mitsangana, ao ny sasany mipetraka eo ambony latabatra, ao ny sasany miresaka, ao ny sasany amin'ny telefona, ao ny manao hira-pirenena la marseillaise. De nefa rany lasa zala voaka, misy député vehivavy fa tena enja zany a, enja zany. Ohatr'izany koa ny nga Macron ihany koa nisy fotoana miteniteny zavatra tsy voahevitra, tsy nandika lalam-panorenana akory fa teny nalaoko mivava, teny tsy voahevitra. Nahita faisana tao amin'ny antenimieram-pirenena tao tany amin'ny Frantsa tany, tamin'le resaka vaksiny, le resaka hoe merdema za tsy hanaovana merdena am'izao zao, ohatrohatr'izay le izy, ho an'izay tsy hanao vaksiny, ohatra hoe tsy rarahako zay tsy hanao vaksiny ihany. Ianao ve président de république dia miteniteny foana, miteny tsy voahevitra ao anatin'le fiainan'le firenenao zany. Zany nitranga tany Frantsa. Kanjo moa zany tsy tafita le motion de censure fa inga Macron izay filoham-pirenena frantsay tompoko noho ny fanajanona lalam-panorenana any amin'izao dia tsy nikitikitika mihitsy, tsy nisy hoe fampetsoana député zany amin'izay misy azy hoe république en marche, satria izy tsy lehibe an'ny antoko intsony fa filohan'ny frantsay iray manontolo. Rehefa nivelany any mantsy ohatran'ny azoazosika le fandehan'le resaka miala tsiny indrindra, fa rehefa atsika eto dia ohatran'ny sahirana be zany tsika mandray an'le raharaha, satria misy mamilivily. Ny filoham-pirenena zany tsy mahazo mitsabatsabaka mihitsy amin'ny député. Zay no teneniny lalam-panorenana. Tsy misy fanomezana hevitra hafa na fanomezana an'izao. Fa na dia nisy aza ny fampetsoana efa amin'ny andro maizana be andro alina tamin'le teto amintsika hoe nentina tany amin'ny toerana anankiray dia nyresahana tany sy ny sisa araky ny lalam-panorenana ve zany. Dia zay le hoe misy politika mody fanina eto. Ny fitsarana avy lalam-panorenana no gardien, zay ny fahaizany rehetrarehetra azy, na ankizy any amin'ny 5e raha may an'izany hoe ny fitsarana avy momba lalam-panorenana io no androm-panjakana, ary androm-panjakana ny HCC no gardien, no mampanaja sy miambona ny fanatanterahana ny iny dizy ity, ny lalam-panorenana. Raha misy ao ny tsy fanajana ny lalam-panorenana, tonga dia efa mandeha daholo ny hoe araky ty andininy ity zao tra nazo ny président Xavier Albert tamin'ny fotoan'andro. Fa ny amin'izao fotoan'izao mba manahoana? Fitondram-panjakana tsy mahavita fifidianana chef de région, toa jerena fotsiny nefa mandahan'ny Rajoelina le vao tapitra. Fitondram-panjakana ny tao anatin'le fitaom-piasana amin'ny président de république. Mbola misy commune tsy manana be ny tanàna voafidy ara-dalàna. Mora mange ny ao Morondava ao fandresahana teto. Morondava tompoko noho ny tsy fananany be ny tanàna voafidy ara-dalàna, dia misy fiantraikany zany any amin'ny fampiasam-bola amin'ny fampandrosoana an'ilay commune. Dia lasa any amin'ny tontolon'ny fitsarana any Morondava no mandeha zao dossier rehetrarehetra zao, dia mba misy mivoaka ihany. Fa tsy afaka tena hoe mivelatra raha ny tokony izy tony commune hafa, ny ao Morondava. Tsy afaka mivelatra fa raha misy vola mivoaka ara dia voafetra ihany. Dia maninona ny angarana ohatran'izany le commune? Maninona ny angarana ohatran'izany nefa ny amin'ny commune hafa afaka mampiasa vola tsara mihitsy arak'izay eritreriny eo, arak'izay tetikasa zay hoe ho atao. Nefa izany Morondava zany tsy tanàna kely fa tanàna saingy zao, na tanàna kely zany na tanàna be io dia mitovy zo ny commune rehetrarehetra eto Madagasikara. Mitovy zo ny fokontany rehetrarehetra eto Madagasikara. Mitovy zo ny faritra rehetra eto Madagasikara, satria samy vahoaka malagasy. Ny zava-misy amin'izao fotoan'izao, tena misy atao zanak'alafa mihitsy eto. Ka rehefa ho avy ny fifidianana dia hany hazakazahana, tsy pazana an'izao, tsy pazana an'izao. Tsy akoho anie ny vahoaka malagasy ka tsy pazana ny tisy ty. Raha tsy pazana taolana dia inona? Tsy tohizako le biby. Tsy hoe tsy pazana taolana dia faly ery dia eo. Na hoe tsy pazana fotsim-bary dia io tononiko le biby hoe akoho. Fa le taolana za tsy hanonona. Tsy izany akory ny vahoaka malagasy tompoko.
fa nyvoaka malagasy de ilay teneniny filohan'ny FFKM teo. Ny voaka malagasy dia olom-pirenena mandinika sy mamakafaka mahafantatra ny tokony ataony olona izay tsy azo rebirebena sy tsy azo tsipatsipazana an'izay hoe tsipazana ny tisy ty. Mazava tsara zay tenin'ny FFKM zay ka dia ambava homana ampo mieritreritra ho avy zany zao ny fifidianana misy any eny ny efa tsy mahita toro mihitsy hoe anahoana izy ty tsy nety amin'ny mpanohatra ny tsy mahita tory fa ny any amin'ny sasany ihany ny tsy mahita tory. Efa mandeha ny sondazy isan-karazany mantsy zao na hoe lasarotra ara ny tena mamoaka ny sondazy tsapa-kevitra eto Madagasikara eto efa mandeha be ary efa fantatra hoe mitsoka makaiza ny rivotra, tsoka makaiza ny rivotra, le rivotra tiana tenen'io le hoe ny fiheveran'ny malagasy, ny fironan'ny hevitra ny malagasy mirona makaiza. De misy moa tena fangaza ny fantatra raha tsy amin'ny alalan'ny fifidianana. Fantatra zany any amin'ny tany demokratika zany tompoko, fantatra ary mahalalaka tsara ny fanaovana an'izany. Isaky ny telo volana dia avoaka andrala ny code de popularité amin'ny Macron, code de popularité an'ny Prime Ministre Elisabeth Borne raha ny ao amin'ny Frantsa, amintsika amin'ny teny zao ambany be ary tena hoe gouvernement efa malezo. Ny gouvernement misy any amin'ny Frantsa any na hoe tsy tafavoaka raha ny motion de censure. De ny eto Madagasikara ihany koa efa fantatra ny fandehan'ny raharaha fa takotakonana ka ianao raha vao miteniteny zao anao de efa avy ny oriora ohatra rery sahirana ianao de ny olona moa tsy te hiditra lalina amin'izany fa de zao fotsiny any amin'ny fifidianana ny fankahita, any amin'ny fifidianana ny fankahita, fifidianana madio sy mangarahara sy mazava tsara njakany ny fahamarinana. Zay ny tadiavin'ny malagasy dia mijoroa olom-pirenena hoy ny ray aman-dreny eo anivon'ny FFKM. Mijoroa olom-pirenena aza misalasala, aza miaohatraohatra ary maha olom-pirenena de mandehana mandray andraikitra mandehana misoratra anarana any anatin'ny lisam-pifidianana. Iny le teny zay nataony ny filoham-perinasany FFKM iny ny mpitandrina irako Andriamasoami mila verimberina iny, mila verimberina mihitsy iny na ahoana satria lay famerimberenana ihany koa tena ilaina ao anatin'ilay raharaha ohatran'izao zany. Ka zay no tenentsika hoe tena hoe zay ny tokony ho izy, zay ny tokony ho izy zay raha vao miresaka tsika hoe raharaha-pirenena tena zava-dehibe de amin'ny mahafiangonana moa zany tena mbola namafisiny le hoe ny fahamarinana no manandratra ny firenena, ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Le firenena zany tsy afaka misandratra fotsiny amin'izao, zay zany ny dikan'io, dikany hoe misandratra de hoe tena hoe mivoatra miaina tsara ny vahoaka, miala amin'ny ratsy natao teo aloha de miditra amin'ny fanaovana ny tsara, zany natao hoe misandratra, fialana amin'ny toerana anankiray zay nateo anao makany amin'ny toerana hafa, zay natao hoe misandratra. Ary le hoe midika misandratra ihany koa de hoe misy fiakarana leta, fiakarana niveau, zay mahalaza azy, fiakarana niveau, fiakarana zay natao hoe misandratra. Tsy afaka mahazo an'izay nefa ianao raha tsy eo ilay fanatanterahana ny fahamarinana. Le fahamarinana zany miteraka ny fandrosoana, zay le izy, tsotra de tsotra. Rehefa tsy misy zany ny fahamarinana de tsy misy amin'ny fandrosoana de raiso amin'ny fifidianana ary. Rehefa anjakan'ny mialatra sy ny tsy fahamarinana io fifidianana io de aza manantena ny firenena hoe isandratra zany na hoe firenena mandroso zany, gidragidra ny iseho. Lôjika be zany, tsy hoe misy hoe maniry ratsy fa lôjika be. Zay no mahatonga ny fitabatabany isaky mihetsika de hoe fifidianana ekeny rehetra, fifidianana madio sy mankarahara, fifidianana tena voakarakara tsara sy ny sisa. Rehefa tambatra amin'ny tena anankiray zay de hoe fifidianana anjakan'ny marina, anjakan'ny fahamarinana. Zay. Ka rehefa tsy hanao an'izay zany dia tsy maintsy
ohatrany hoe ahoana hoe crise poste électoral le tsisisa mahatonga ny crise a de ny tsy fanjakana zay a fahamarinana izay iza nefa ny tokony hampanjakana io ny olo-pirenena tsirairay rehefa matanjaka tompoko ny olona tsirairay mahatsapa zany maha olo-pirenena azy a tsy maintsy resy tosika izay tady anao asan-demony eo amin'ny tontolo-pifidiananao tsy maintsy resy tosika fa matoa ny asan-demony zany manjaka dia vokatry ny tsy fandraisana andraikitra ihany keo eo nivo ny olo-pirenena tsirairay mety inony zany mahatonga ny tsy fandraisana andraikitra mety hoe tsy mivaky loha mety zay sahirana e zay tsy mivaky loha am'zany mety hoe alao tsorona mihitsy misy ny sasany tonga de kamo fotsiny zao nefa rehefa miakatra le vidim-piainana menimenina ahoany ty vidy tsiramamy ty ahoany ty vidina tongolo sy voatabia ty ahoany ty vidim-bary ty ahoany ty zao sy zao ty ahoany ty vidim-panafody ty ka ianao tsy inona tsy mivaky loha amin'ny raharam-pirenenako rehefa miakatra vidim-piainana efa metraka any amin'ny volaninao le zay ianao vao tonga saina dikan'izay zany ty fahasaranam-bahoaka ty a tsy vita fotsiny am'izao io vitany hoe kimenimenina fotsiny eto fa tsy maintsy mandray andraikitra zay no FDB zany tiany FFKM no teneny de mbola mitomo zany izy io eny kady kely lafy eny de mbola mandeha ihany de mbola eo ny amin'ny volana May de eo ny amin'ny volana Aogositra zay voan'ny fehi-kevitra dia ho hitantsika eo ny toyany dikan'izany tsy tokony misy mandromandry tsony am'izao fotoana zao tsy tokony misy varim-bariana tsony fa tairo zay varim-bariana ho anao zay mahatsapa ny tokony atao tairo korodosy mihitsy mandeha ny fotoana androany zao fa 3 marsy oviana zao le nikitihana ny membre atao anatin'ny gouvernemanta terena fotsiny le ministra hoe mila résultat ao anatin'ny 3 volana ao anatin'ny 9 bolana inona no taony eo ny vola tsisy inona no taony eo nga io vitana olona rery de zay le hoe mila misaina tsara malona ny raharaha miaraba namana faniry raha zafy manantany tonga eto amin'ny fandarana de fa tazanao ihany koa ny solomavimoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikany Ambohidratrimo ny député Mamy Rabendrina sady questeur fahatelo anivon'ny Bromars ny aty amin'ny Merapirenena misana ihany koa izy ny secrétaire général ny Tiko Madagasikara mena namana faniry ara ny fitenenana ndoza tsisy de miarabarina sady misaotra hatramin'ny omaly ihany koa misaotra satria 7 marsa de tetonao sy dadalebare fotake zay ny na alina de lanina mihitsy satria tany tokantrano-tany ho an'ireo rehetra nanaraka de tena hoe nisy zavatra maro nafinaritra azo ndraisina tao anatin'le 7 marsa teto amin'ny miara-manonja zay nentinao singa dadaleba refotaka de kokoa ny era dadaleba any ambadimbadika any am'le fitafy malagasy menjaika tsara le zanaky ny tena mpitolona ny mpiara-miasa rehetra de arabaina na eto amin'ny Foibe na any amin'ny faritra toraka zany ihany koa isika zay manaraka ny fandarina ny ampitan-dranomasina rehetrarehetra any isaorina de isaorina hoy i Rina Arabe Mananjara satria ho an'ny fandaminana de tonga ara-potoana ihany satria samy tratratra ny embouteillage amin'ny rahalahy tena karaha teo koa mbola misy adidy amanandraikitra zay tsy maintsy nitaterahana zany betsaka ny vaovao zay mbola resahana eo rehefa avy eo fa ataontsika fotsiny aloha zany indray mijery ny amin'ny hoe miverina indray ny fitokonana eny amin'ny école polytechnique Vodivorina eny raha tamin'ity androany maraina ity akoatran'izay atao fantatra ihany koa fa miatrika fitokonana ihany koa ny any Thomas na barika 5 any université daholo zany resantsika zany de tamin'ny omaly na tambadiko ny omaly de nandeha ihany koa ny etsika fitokonana rehetrarehetra zay momba nyty resaka lavany ity satria tsy mbola mahafaly ny mpikirakira lavany zava-misy ainan'izy ireo de tany mananaravaritra atao amin'ny parkazinantala indray samihafa zany teneko zany tsy hoe samihafa fa toerana ray ihany zany fa tamin'ny mananaravaratra no nisy tao amin'ny parkazy mbola nanao fihetsiketsena ihany ny mpikirakira lavany zay mbola tsy afapo tamin'ilay
dinika sy ilay famononafo nataon'ny tompona andraikitry ny fitondram-panjakana ministra telo mirahalahy be zao no nalefa tany sambava tany rehefa ny tokona zany ary nandoro lavany reo ampikirakira lavany de ho resahantsika eo zay rehefa aveo miaraka amin'ny député Mamy Rabenodiny zany contexte na situation zay sy inona moa zany ny tena marimarina de actualité zay mahazo aina be am'izao fotoana izao satria mandeha be ny endriky ny fitakina ary rehefa diniana lizy dia sepotra le fitondram-panjakana ary io moa efa hatram'izay misepotra fa mezakazo mafy be fotsiny rehefa tazany aty ivelany de otriny hoe olona tena enjana be fa mazava ny tenin'ny Filomary Karavalo manana hoe vovoana any eo tsy ery fa tahotra zay sisany nataony reto olona reto de io izy manaonao foana io de rehefa manaonao foana de zao njahatra ataony manangonangona karapanondro etseroa de le karapanondro zaraina ino ny toy ny resaka vatsitsinjo varomora de rehefa misy hetsika atao takan'izay nitranga atao Ambohimanana atao amin'ny député Toditsoa avara-tanàna sy Ambatolampy nanao azy mihitsy le tompona andraikitry ny Fokotany vehivavy izy ireo satria miblokena le olona tsy andeha any am'le hetsika atao amin'ny député Toditsoa zay feny fahombiazana tamin'ny sabotsy teo de rehefa miblokena le olona de nampanantenaina fa zay olona mandeha any de tsy azo vatsitsinjo sy tosika afamena ka izy tsy azo sady tsy amin'ny babany tsy amin'ny mamany kanefa de mihevy teny ho tompony any amin'ny Fokotany de zany daholo ny information retsika any ambadika rehetrarehetra any de ho resahany zany rehefa aveo fa mila fahamailona zao manko ny zahatra nitranga rehefa akaiky ny fefarany de mandrovotsi lay olona zay hamarana sy angoronetana eo amin'ny fitantanana ny firenena de ohatran'zao zava-misy rehetrarehetra zao ara-baiboly koa efa mazava hoe horava ny fanjakana miady an-trano izy menakavy miady an-trano io de mampiady an-trano ao anatin'ilay hoe lorantsy voasary makirana resaka loko ny resahantsika eo de loko ny fandirana na tambajotra sosialy de mahavariana sy mahagaga tokoa alohany tolom-panafahana raha-pirenena ny resaka loko tsy de tena mahazatra ny maso ary ohatra manelingelina ihany le izy amina resaka lokona harmoria no atao amina resaka tsangambato fahatsiarovana na de neritreretina ary hoe tokony amme aina le tena firedaredan'ny tolom-panafahana ka lay loko sainam-pirenena fotsy mena maintso ny tokony aseho ao anatin'izay mba tena hoe hanana an'izay hoe fahatsiarovan'izay ary hametraka am'izay tena hoe fanilo miampita avy any zay nge ny dikandreny familo miampita avy any am'ireo malagasy raha aman-drentsika nandatsaka ny rany tam'ty tandrazany ity entre 200 000 300 000 ny maty tamin'ny nitranga tabataba fito amby efapolo sy mijato sy arivo iny raisina ho génocide reny fa de gaga sy varintsika hoe tany fianaratsotany inona ny tokony andretiretena ny sainam-pirenena frantsay eo akaiky ny sainam-pirenena malagasy mandritry ny lailanona pahatsiarovana etry ny endrika fanambanina ane zany e fanaovana tsinitsinina andreo raha malagasy ny ratsaka ane zany e fa tsy azotsika mihitsy hoe inona ny tao ambadiky ny zavatra nitranga ho malina misy zavatra manahirana be rehefa miaina n'le fiainan'le firenena am'izao fotoana zao sady tsy gagitsika nefa satria olona tsy tia tandrazan'ireo azy miteny sy mamelesina resaka tia tandrazan'ireo olona tsy mahalala zay bisy ba am'izany tena ampim-pirenena zany sy fitiava-tandrazana reo tena miteny reo fa hoe zay de tena tia tandrazana ary miezaka manao fampandrosoana fa hafa hoy ny zavatra ambaran'ireo olo reo ary hafa ny zavatra ataony mifangarika mihitsy anjavatra ambara ny zavatra ataony aza mba minomino ny zavatra ambaran'reto olona reto mpitatam-panjakany reto fa raha olona tena neritreritra anao fampandrosoana reo olo reo raha olona tia tandrazan'ireo olo reo tsy zao pratika zao no anaovany resaka administration tsy zao pratika zao no hitondrany fomba fanaovana politika ary tsy zao pratika zao no heverina fa souveraineté économique na hoe fiandrianana sy fahaleovatena ara-teokarena eto Madagasikara tsy zao zany fa izy moa efa nitenentsika teo hoe reo le mpitondro reo efa reo izy am'le tsy fahaiza mitondra am'le tsy fahaiza amin'ny politika fa fitiavam-pahefana fotsiny fitiavam-boninahitra fotsiny fitiava-karena fitiavam-bola zay mamaika an'ireo olo reo de mbola veritsika ihany
ny fasahitsika hiatrika fividianana am'ty taonyty volana novambra tsika tsy miresaka desambra fa volana novambra raha fatatsika aloha efa novambra dia fahavononana hanakisaka an'izay reto mpitondra jadony reto mampahantra sy mampahory vahoaka reto ary betsaka ny olona deside an'izany raha meno isika eny amin'ny lalina rehetrarehetra eny raha misy olona 20 miresaka eo raha misy roa na telo mpomba an'le fitondrana betsaka zany fa tena olona efa likiliky leo tsy teherika an'le fitondrana no misy eny amin'ny fiarahamony eny de afaka manandrana an'izany mpitondra fanjakana e aprisihany izy hidina eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny manao challenge mijery le zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina de zay no atsapany hoe aa tena marina ny tena tena leo anay le vahoaka ka raha misy olona 20 ia miadevitra momba ny raharaham-pirenena na miresaka momba nyfahasiaranana akabean'ny fiainan'ny firenena raha misy roa na telo mpomba ny fitondrana fa be loatra zany fa amin'ny akabeny de fahana maro tena tezitra am'le fitondram-panjakana vahoaka amin'ny akabeny de zay ny antony mahatonga ndrehetrehtra ndao tsika hiatrika fividianana de zava-dehibe fandraisana fanapahan-kevitra ny fijoroana ataony eo anivo ny fiombonina ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM zava-dehibe ihany koa ny fijoroana ny vondrona politika rehetrarehetra zay tena mametrako zava-dehibe zany resaka lisy-pifidianana zany sy ny fahamailona de tsy niteniteny foana isika am'izay endriky ny fahamailona zany fotry ny ampangainy hataony le mpitondra fanjakana ary ohatry ny mana-pirofo la hiala-bato natao tamin'ny 2018 ny zava-misy am'izao fotoana zao ny re any ambadika rehetrarehetra any fa iresaka an'izay ny tenako sy ny député membre Bendrina am'izao fotoana izao iresaka an'izany tsika satria tsy azo avelatsika hanjaka ny ratsy eo anatrehan'ny mazava tokony ho fantatry ny vahoaka ary tsy azo avelatsika mihitsiny hinana mamolo ny vahoaka fa zany ny anjaikitsy ty fandarina miara-manonjay ty ary efa natao zany de veritsika fa mamarina zany amin'ny fomba tsara ahafahana mametraka an'izay fa ifambahoaka zay amin'ny alalan'ny fividianana zay zany tena tanjona lehibe ka ianao zany zay mahare am'ty fandarana ty misy hevitra be da be misy lalakevitra maro be misy fampitakafatra ary misy fandaminana asa zarainy eto am'ty fandarana ty de aza fihinana samyrety zany ny député membre Bendrina teny talata maty tampikiatrika hoe ianareo zay mahazo ny toromarika teto aza fihinana samyrety fa zarao amin'ny mpiarabelona amitsika ny toromarika sy fampitakafatra zaraina eto am'ty miara-manonjy ty miaraba ndre matosy olo-mamboaka membre Bendrina tafaradalana indray tsika am'ty androany ty mamaraparana ny volana septambra tsika satria marsa azafady lasa aloha be faha-telopolo ny volana marsa am'ty androany ty rapide zany sika de tapitra ny volana marsa de anisika ny aprily indray tsika tafaraka eto am'ty toeran'ty mino fa manamba vao maro ianao rehefa aveo miaraba député miaraba antsika rehetra tompoko miaraba mifanito miaraba ny rina miaraba ny ekipa rehetra miaraba ny mpanaraka fandarana miaraba ny vahoaka malagasy rehetra miaraba ny mponina amin'ny distrika Ambohidratrimo manokana zay iesana andavanandro moa zany reny ny zava-misy reny tantarain'ny faniry rehetrarehetra teo reny tsy fantatro faniry ahoana no anomboantsika ny resaka hidirantsika tsirairay am'ireny actualité iainana am'izao fotoana zao zany fa androsoana ihany koa ny fiainam-pirenena misy sary ihany teo efa nalefa ny faly fa tetsika hitondrana fanamariana mafimafy kokoa le izy hitondrantsika fandalinana ara-pijery satria député membre Bendrina omaly de anisan'ny niaraka tamin'ny filoha Marc Ravalomanina teny am'ilay fiona ny FFKM teny Ambohipantsa FJKM io ary de androany koa araka ny fantatra de mbola nandeha nitsirika kely any teny amin'ny fariparitry lafo teny zany mbola resaka tontolo ny FFKM ihany io dikan'izay manakambara betsaka ny député membre Bendrina satria ny FFKM de nanao fanazava-kevitra lehibe tamin'ny omaly iny indrindraindrindra ny filohan'ny FFKM zay ny filohan'ny fiangonana FJKM no mitantana ny FFKM indray am'ty taona ty de averitsika indray aloha iny faly
lay fanambarana nataon'ny filohan'ny FFKM am'izao fotoana zao zay pasteur iraka andre mahasoa ami zay ampitarika ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara de rehefa aveo a miverina miaraka amin'ny député membre be indrintsika satria ity tenin'ny présidentny FJKM zay pitarika ny FFKM ao anatiny tia fitoampiasana 324 tia de tena zava-dehibe mihitsy ary tokony ho raisina andraikitra ho an'ny olo-pirenena rehetra zay mandray sy maheno ty teny ty de lefatsika aloha zay faly de miverina miaraka amin'ny député membre be indrintsika. Nanamafy ny antso efa nataon'ny FFKM manoloana ny raharam-pifidianana isy eto Madagasikara. Anaramaso akaiky ny fizotry ny fifidianana rehetra ho ataony FFKM ary miantso ny olo-pirenena rehetra tsy ankanavaka handray andraikitra isoratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana anamarina izany ary ho tonga an-datsabato rehefa tonga ny fifidianana. Ny fionam-be FFKM arak'izay fanambara ombenimbeny ry havana malala ary anterina eto ny fanambarana dia nanao fanapahan-kevitra lehibe tamin'ny komity fohy be izay nataony tany Ambatondrazaka. Izany fanapahan-kevitra zany dia ny amin'ny hoe hiroso amin'ny fananganana indray fanomezana aina vaovao ny antsoina hoe andromaso FFKM isika. Ka amin'izany dia zavatra roa lehibe no tena kendrentsika. Etsy andaniny dia irininy FFKM amin'ny hetsika izay ataony amin'ny fanomezana aina zany andromaso zany ny hananana FFKM mafiorina amin'ny mahasehatra ekumenika azy. Rehefa miresaka andromaso sika ry havana malala dia misy zavatra anankiroa lehibe koa izay ampatsihevin'ny FFKM antsika. Io andromaso io ao anatin'ny fiheverana akapoben'ny olona dia miresaka fifidianana. Marina zany ry havana malala, marina zany ary handinika zany ny FFKM amin'ny andromaso azy, hanaramaso ny fifidianana. Saingy zao amin'ny FFKM ny andromaso dia tsy rafitra mpanaramaso ny fifidianana fotsiny fa indrindra koa hanaramaso ny fiainan'ny vahoaka sy ny fiainan'ny firenena. Ka asa miteboka sy voafetra amin'ny fotoana sy ny fifidianana ihany ny asan'ny andromaso mijery momba amin'ny fifidianana fa asa mandavataona kosa ny asa fanaramaso ny fiainan'ny vahoaka ho amin'izay ampandrosoana marina ny firenena. Izany ry havana malala no antony izao fionana izao. Inona no andrasana amintsika menakavy? Ny andrasana amintsika menakavy ry havana malala dia misy zatra vitsivitsy. Efa nanapa-kevitra ny FFKM fa anao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Tsy ny vahoaka ato anatin'ny FFKM ihany, tsy ny vahoaka kristiana ihany, fa amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Mba hanao zava-dehibe ny maha olo-pirenena azy ka hiady fo mihitsy hanao zay ahatonga azy voasolatra anarina ara-dalàna amin'ny lisy-pifidianana mba hanjara tsara sy mavidrika ao anatin'izany zotra mpifidianana izay atao zany. Miantso ny vahoaka malagasy manontolo ny FFKM mba ho olo-pirenena vanona sy tompona andraikitra. Didintsika ny mijoro fa firenentsika ity dia isika no sarotiny amin'ny zotra mpifidianana izay atao. Amariny ny anaranao ny FFKM any amin'ny lisy-pifidianana, misy ratanarana any ianao ary rehefa tonga amin'ny fifidianana mandray sanjary ianao ary rehefa atao zany zavatra zany mirotsay ianao handray andraikitra arak'izay manandrify anao mba hatanteraka zany ho amin'izay tena hasoa ty tanindrazana iombolana ity. Ny antso faharoa izay nataony FFKM ry havana malala ho antsika rehetra dia zao. Izingiziny ny FFKM ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fahamarinana no manandratra ny firenena, ny fahamarinana no manandratra ny firenena, ny fiatsaram-belatsy, ny hosoka, ny afetsena samihafa izay mety hiasana eo amin'ny sehatra samihafa eo anivon'ny firenena dia tsy ampandroso mihitsy akory ity firenena ity. Ny fahamarinana ihany no manandratra ny firenena. Dia isika rehetra no hiaraka ho sarotiny hiady mba hitandrony zany fahamarinana zany. Ka izay rehetra tena vonona hiady ho amin'izany fahamarinana zany dia ho fantany fa miaraka aminy ny FFKM. Izay rehetra manohitra ny fahamarinana zany dia ho fantany mpanohitra azy ny FFKM. Ny fiangonana no feo amin'ny fieritreretan'izao tontolo izao. Ka ny fiangonana dia miteny mba ho velon'ny eritreritra ny mpiarabelona aminy ny firenena, ny vahoaka, ny mpitondra ary ny fiangonana raha teo koa. Fa raha mangina ny fiangonana dia maty eritreritra izao tontolo izao. Tanindrazana iombonana i Madagasikara ary miaraka ifanometanana ny rehetra ho amin'izany soa iombonana izany ho ihany ny FFKM.
tsy maintsy miasa miaraka ny fiangonana sy ny fanjakana sy ireo ankolafikely samihafa ahafahana mikatsaka ny fampandrosoana ny firenena. Efa nambaranay tamintsika teo fa zava-dehibe mihitsy ny fanambarana nataon'ny FFKM iny ary ny azona an'ireny fanambarana reny de tena azo lazaina hoe tena sarobidy de sarobidy ho an'ny firenena sy ny zava-misy ao aoriana zany. Iresaka rehefa aveo miaraka amin'ny député membre be indrindra hoe de ahoana zany ireny resaka karapanondro, de ahoana zany ny fisandana amina resaka jugement supplétif fa mandeha any ambadika any, de ahoana zany ity fizarana karatany roa tapitrisa ty satria misy tetika ambadika daholo zany raha ny any ambadika rehetrarehetra any, de ahoana zany ity hoe sandaina fisoratanarana ny azona vatsitsintsy tosika famenona varomora any ambadika rehetrarehetra any sy ny amin'ny hoe mba azona asa manao antselika asa tselika amina resaka intervention ino moa zany tiatsika tenenina am'zany le resaka imo vola takalo asa antselika zany zay mety misy tetika politika daholo any ambadika rehetrarehetra any dia zay azotsika resana nresana tsy amoaka tetika ato satria hitako misy olona manontany ao anatin'ny commentaire mipaziny MBS eo de inona ny tetikady ny atokotiko Madagasikara ka fiatetikady zany ve ho ambary eto amin'ny fandarany fa ny adidy fotsiny de zao ho resahana rehefa aveo akoatriny hoe misoratra analina ao anatin'ny lisy mpifidianana antsika akoatriny hoe misoratra analina ao anatin'ny lisy mpifidianana antsika de ambara amitsika rehefa aveo ny tena andraikitry ny olo-pirenena de miangavy ny ampitatsika ny afatra ho an'izay mare ty fandarina miara-manonja ty iny ary izy iny député membre be indrindra sarobidy de sarobidy iny fanambarana iny ary goavana de goavana zany satria rehefa noenona le izy de tena fanetanana tena ranoray ao anatin'zany hoe andraikitry ny olo-pirenena zany indrindrandrindra le hoe ny fahamarinana ny manalatra amin'ny firenena ary raha ohatra ka tsy miteny ny fiangonana de dra ny venona maty fana ao anatin'le raharaha fa tena mijoro am'izao fotoan'izao ny fiangonana tena manetsika ny olo-pirenena mihitsy ary te ametraka an'izay fahamarinana ny fifidianana ho avy zay député membre be indrindra teboka maromaro no azotsika raisina tamin'ny ataotsika hoe fanambarana endrika fandraisam-pitenenana nataon'ny filohan'ny FFKM omaly iny teboka maromaro zay mahalaza zavatra ngeza be amin'ny fiainan'ny firenena indrindra am'izao fotoan'izao fa ny tena ataoko hoe vovonana ediny lohany ao anatin'ny adihevitra rehetra sy ao anatin'ny teboka rehetra dia ny firosoana makany am'ireo dingana zay mitondra maka amin'ny fiaonam-be moa no voambolana ampiasain'ny FFKM fa tsika mahalala hoe inavy no andikatsika n'zay fiaonam-be zay arakaraky ny voambolana zay mahazatra atsika fiaonam-be karakarain'ny FFKM ary amin'ny maha fiaonam-be zay nasionaly azy dia manana endrika fampiaonana sy fampiraisana sy fanangonana ny hevitra rehetra avy amin'ny lafy valon'ny firenena hoentina miatrika ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-piangonana ny fiainana ny ecumenisme eo anivon'ny FFKM zay raha fehezina lay kabary na faraisam-pitenenana nataon'ny filohan'ny FFKM mamaly fa inavy reo teboka zay za tsy teny hoe manaitra fa raisitsika ho zava-dehibe hoy ateo hoe ny firoson'ny fiangonana ao anatin'lay dingan'ny fanatanterahana amin'ny fiaonam-be ny zava-dehibe indrindra satria fatatsika ny tantara fa efa tany amin'ny roa taona lasa tany no efa nanompoka ny antso isika teto amin'ny fanoerana ny avy amin'ny antokotiko Madagasikara ny amin'ny tokony hirosona maka am'izay fiaonam-be zay fikaonandoam-pirenena moa no voambolana nampiasaina tam'izany fotoana filo maro karavalomana farany volana oktobra raiky amby roapolo sy roa arivo iny zay andro zay zany hoe heritaona sy tapany eo zany de raha iny ny ainga avy amin'iny antso iny
de nisy ny fiaonana sy ny fifanakaloza-kevitra teo amina antoko politika vitsivitsy mpitarika antoko politika vitsivitsy mpanao politika vitsivitsy izay nitovy hevitra tamin'iny antso nataon'ny antoko tiako Madagasikara ho amin'ny fikoanan-doam-pirenena iny ny zavatra nyresahana de zao tam'izany ary mbola resahana am'izao fotoana zao de ny hoe fotoana tam'izany tokony hanararotana ny fanavaozana ny mpikambana eo anivon'ny seni ararotana zay fotoana zay mba hanavaozana ihany ko ny lalàna rehetra mahakasika ny fifidianana ary rehefa miresaka hoe fanavaozana lalàna mahakasika ny fifidianana dia mety misy ny lalàna efa misy mila avaozana fa misy ihany ko vokatry ny traikefa nananantsika vokatry ny jeritodika hataony mpisehatra ara-politika rehetrarehetra tao anatin'izay 3 taona 4 taona faran'izay raha taona 2 ny resantsika dia nahafahana nahita hoe mbola misy fahabanganany mbola misy fahabanganange ao anatin'ireo andian-dalàna mahakasika ny fifidianana ireo zay tsy mbola mafe tanteraka ny atao hoe fifidianana ary mbola misy am'ireo ny mbola edikevitra sy anaovana ino ty izy dinikasa sy atelier etsero ary manao andreny de antoko politika vondrona antoko politika fiarahamonim-pirenena fikambanana isan-karazany mahatsapa-tena fa tokony isehatra amin'ny lafin'ny fifidianana ary misy ny hevitra entin'olo tokana hanatsarana an'ireny zavatra ireny ny fahitana an'ireny no nahatonga n'ireo mpisehatra politika vitsivitsy tamin'izany fotoana zany ny kaondo hoe ahoana ny fomba ivoizantsika nyity hevitra ity ka ahatanteraka an'izany fanavaozana ngezabe zay ilain'ny firenena satria ny zava-misy iainana am'izao fotoana zao amin'ny fanomanana fifidianana de manary ny fifampatokisana mahavery ny fifampatokisana eo amin'ny rafitra zay mitantana ny fifidianana sy ny androm-panjakana voakasiky ny fifidianana ary ireo mpisehatra ara-pifidianana ny atao hoe mpisehatra ara-pifidianana de ao ny antoko politika mazava ho azy ao ny fiarahamonim-pirenena sy ny fikambanana maro samihafa izay misehatra am'resaka fifidianana nahazo alalanyireo ara-dalàna fa ao indrindra koa ny olo-pirenena ny olo-pirenena ny mpisehatra voalohany raha resaka fifidianana ny resahana de zay no nahatonga n'lay ady hevitra tam'izany hoe ahoana zany ny fomba ivoizana an'io mba hiverenana fifampatokisana am'ireo rafitra ireo am'ireo sehatra rehetrarehetra ireo fa raha tsisy le fifampatokisana tsisy raharavanina ny andeha mpifidianana manaraka tsisy raharavanina satria voa atia mpiandohana de efa miseho laniny hoe raha izao ny kanja ilalaovana zahay tsy anaiky an'io raha izao ny fomba hitantarana fifidianana ho sarotra ho anay ny handray anjara amin'io ny sasany sy ny hevitra maro isan-karazany de nitanjona zany tam'izany teo am'ireo mpisehatra politika vitsy de vitsy vitsy de vitsy tany am-boalohany no hoe andeha haveritsika amin'ny alalan'ny fanavaozana zay azo avaozana rehetra indrindra ny resaka lalàna ny fifidianana izany fifampatokisana izany manomboka any amin'ny lalàna mametraka ny firafitry ny seni sy ny andraikitry ny androm-panjakana hafa toy ny HCC ao anatin'ny fitantanana ny fifidianana satria fatatsika fa nyresahana atram'izany fotoana zany ka hatram'izao hoe ilay seni ange dia tena hita mihitsy hoe tsy afaky ny ahaleo tena raha ny firafiny am'izao fotoana izao dia nandeha teny ny fotoana nangonina reo olona ireo de tafatsangana lay atao hoe CMT ry faniry le comité mixte technique reo zany nahitana solotenana antoko politika maro sy solotenana fiarahamonim-pirenena maro efa anjatony rehefa natambatra tamin'ny alalan'ny fiaonam-be anankiroa tamin'ny volana avril taona 2024 ny voalohany de tamin'ny faran'ny volana jolay taona 2024 ihany le fiaonana faharoa reo rehefa nangonina efo roanjato ny entité ataoko anaty farangososana izay ny fampizaran'ilay hevitra ary samy resy lahatra fa mitombona za tsy tena hoe marina fa sao mampiady hevitra eo indray fa mitombona ilay
adihevitra sy lay sosokevitra mivoaka ny amin'ny hoe tokony ho avaozina io lalàna mahakasika ny fifidianana ireo ary tokony atao amin'ny endrika fikonan-dom-pirenena fa tsy hevitry ny fitondram-panjakana fotsiny na hevitry ny mpanohitra fotsiny na hevitry ny vondrona parlementaire anankiray fotsiny na hevitry ny solombavam-bahoaka fotsiny na sosokevitra miainga avy any amin'ny fiarahamonim-pirenena fotsiny fa reny rehetrarehetra reny no atambatra de ananatsika zavatra iombonana de mielo ary ifanarahana amin'ny fampiasana azy a mba hahatonga ny rehetra rehefa avy eo hiara-manaiky ny zavatra mitranga amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho avy de naveritsika kely zay tantara zay mba hitantsika hoe ity dingana voalohany amin'ny fiaonam-be karakarain'ny FFKM ty ange ka santatra mbavarano makany amin'io dingana io satria anisan'ny fehikevitra navoaka n'ilay fiaonana nataon'ny CMT tany amin'ny volana avrily tamin'ny taona lasa efa hoeri-taona latsaka kely zao ilay hoe hanasa sy iantso ny FFKM mba handrindra sy hanamora ny fanatanterahana an'io fikonan-dom-pirenena sy ny fampiaonana mpisehatra rehetra io ary ampahafantatra am'ireo maso ivo-pirenena vahiny lay ataontsika hoe fianakaviam-be iraisam-pirenena miasa sy monina eto Madagasikara an'io tsirikevitra io natao reo rehetrarehetra reo natao reo dingan'ireo no tetezina ny maso ivo rehetra maso ivo vahiny rehetra eto Madagasikara ny fampizarana n'lay hevitra fa nasaina tamin'ny fomba ofisialy keo ary niaonana imbetsaka nandritra zay fotoana lava zay a ny tompona ndraikitra ny anivon'ny FFKM ka eto zay a raha mitranga io dingana voalohany karakarain'ny FFKM io de afaka milaza fa valy teny valiny resaka ny fanaovana toy ny fiaonana izay no tanterahana nandritra zay fotoana lava zay ny zavatra mitranga manomboka omaly io ary toy amina dingana intelo farafahakeliny karakarain'ny FFKM ary akasitrahana sy isaorana indrindra ireo ray aman-dreny ao anivon'ny FFKM ny fizorana makam'izany dingana hampiaonana ny lafivalon'ny firenena ray manontolo zany a makam'izay mahasoa ny firenena sy mahasoa ny fiaraha-miasa amin'ny endriky ny ecumenisme ao anatin'ny FFKM zay zany no dingana aonareo nazavako azy a endrika voalohany isehony dingana voalohany io zay idirantsika lalindalina kokoa ngamba rehefa aveo faniry a fa misy ataoko hoe fanambarana anankiray amin'ny fomba ofisialy avoakatsika rehefa aveo homanina kely vetivety fotsiny mandrapatonga zay a makasitraka ny député Mamirabe indrintsika am'izay fanio-kevitra nentin'ny teo zay fa misy vaovao aloha alefatsika ny am'faly ihany rehefa aveo de rehefa von'ny faly de arotsany amintsika eo ity vaovao zay alefako any amin'ny faly tia ny antony zany misy actualité maro samihafa mandeha am'izao fotoana izao satria raha nyresaka tamintsika hoe ny eny avotovorona no manao fitokonana alefasiko elangelo faly zany ny sary eny avotovorona am'izao fotoana zao zany sady mandefa ny reto sary reto makany amin'ny faly zany de tsy mbola milamina zany le raharaha ary tiako ihany manamarika fa ampilaminana ny hetsika any votovorona am'izao fotoana izao zany ataon'ireo mpianatra de hitantsika eo averenkeo faly satria tsara ihany ny amakina nylay izy polytechnique en grève ozy izy de hitantsika io zany ny fitakindrareo inona polyvalent io de mila rano madio bloc azo iainana de calendrier na bourse zany tsy mbola mifarana zany iny raharaha iny manana zavatra marary azy ny mpianatra malagasy matoa mitaky tahaky izao de varina ihantsika mieritreritra hoe le fanjakana nge mieritreritra foana fa manamboly le fanjakana de ohatra miteny hoe efa misy fanapahan-kevitra andraisina fa mahavarina sy mahatalandina atsika ity bourse 5 mois ty zay nitakiny zareo teny votovorona efa tamin'ny
volana lasa nefa nisiny zay fitokona zay fa tsy mbola voavaly izy nanambara ministera fa efa mandray andraikitra efa mifampiresaka ny anivon'ny finance ary efa mandeha le digitalisation ary ity digitalisation ty no tena problema lehibe mihitsiny ho amin'ny tontolony zay a resaka mpianatra izay satria tsy vita n'le ministera ny poste sy ny fifandraisan-davitra izy miaraka am'lay a fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa zany zao ny olona n'le fanjakana manao recensement zareo mikasika tsarotsika tsara mihitsy ny tamin'ny covid-19 hoe misy komity loharano de rehefa nandeha le komity loharano zay nampiasaina mpiasa-panjakana mba hiasa mitety fokotany mitety quartier fa tsy hitatsika hoe natao inona my base de données tamin'ny komity loharano iny alefa ndray ara ny karta zany ho an'ireo a mpisotro ronono de nanaovana fampisehoana tany e fianaratsotsany fianaratsoa saroko tam'izay fotoana zay taon'ny filohan'ny repoblika mihitsy ny nandeha tany de ohatran'izany ihany koa toy ny resaka mpampianatra ny frama mampiasa mpanjakana sy ny système fa tsy mandeha am'izay lony le izy mbola resaka digitalisation atao ny resaka karine pokotany misy code bara code QR zany QR code zany manenina Madagasikara fampanantenany le fitondram-panjakana anie zany fa tsisy tanteraka am'izao fotoana tenenantsika izao de ahoana no azotsika antoka mazava tsara fa izotra atsaka ny sandavany le fomba fiasan'le fitondram-panjakana zay anao andilisy mpifidianany ity marina fa tsy izy mivatana ny manao an'io fa nisy animy andraikitra izay fa misy andraikitra le fitondram-panjakana satria manetsika amin'ny préfet manetsika ny chef district manetsika an'ireo karazana rafitra rehetra hatrany fokotany ny fitondram-panjakana ka raha miresaka tsika préfet chef district na any amin'ny arrondissement na fokotany rafim-panjakana ny dikan'izany ato raha tsy vita amin'ny manisa azy resaka digitalisation amoahana bourse resaka carte biométrique fanisana nisy mpiasa-panjakana marina ka ahazona karatra mba ialana an'leo mpiasa-panjakana matoto mba ifehezana an'le volam-panjakana tsy ratsy zany fa tsy vitan'le fitondram-panjakana l izy manao lista raha tsy vitany hoe iza nomena an'lay a vatsitsinjo mpisaviritaka le fitondram-panjakana eny amin'ny fokotany sy ny commune iza nomena an'le tosika afameno tsy hainy zany fa rehefa mandeha fotsiny tatitra mikabary le fitondram-panjakana hoe 100 millions ane ny efa nahazo an'lay a tosika afameno avy amin'ny volan'ny sehatresam-pinena voagagy ianao otry hay ve nisy famoaham-bola ohatran'izany tany ambadika tany may mana le FSSR fa tsy nakonana tsy mbola hita tsaratra tsara mihitsiny lendriky le fiavy ary io mampamailo ny eo anivo ny banque mondiale satria fantatry ilay mpamatsy vola fantatry ilay mpiara-miombonantoka Madagasikara fa tsy hain'le fitondram-panjakana zay natao hoe mitantany zany ohatrany hoe tsy nampianatra olona nianatra momba ny antotanisa statisticien lay malagasy ohatrany hoe tsisy planificateur reto Madagasikara ohatrany hoe tsy misy olona manam-pahaizana momba ny resaka informatika eto Madagasikara natao inona fotsiny mpianatry ny eny tany fianaratsoa natao inona fotsiny reo voaka teo anivony enamana ny NFA ahafahana tena mitantana raharaha mpanjakana fa zavatra farany tsotra ve de tsy vitatsika de zao mbola mitoy amin'ny barika dimindray le grevy mpianatra any any université amin'ny barika dimy any Tomasina tsy eto an-tanina rivotsona ane le izy fa mandeha be de rehefa enonao zany ay ny sehatra rehetrarehetra ity mbola manam-bola ny fanjakana ary mbola tsy voalohan'ny fanjakana ny vola na resaka valala io na resaka lafin-javatra tsotra io na resaka orinasa hafa io na resaka hoe resaka prestataire io na fournisseur miara-miasa ny fitondram-panjakana olana daola zany rehetrarehetra zany am'izao fotoana zao ka rehefa olana zany tsika manontany vaolana ahoana no ahafahan'le fitondram-panjakana sy le seni hanatratra plus de 13 millions 500 000 na 10 mety sy 3 tapitrisa raha ohatra ka digitalisation ara-tsy hainy raha ohatra ka manao recensement na tosika afa-meno sy vatsitsinjo ara-tsy hainy
zay tsy mihoatra amina 4 million na 2 na 3 million raha ohatra ka tsy mahay an'zany resaka hoe karapokotany zay a efa digitalisena misy QR code aiza misy an'zany am'izao zara fa misy amin'ny fokotany mahery 20 000 na 4 alina eto Madagasikara de ahoana ny anteheratsika am'le fitondram-panjakana miara-dalana am'le seni fa havita zavatra goavana raha ohatra koatran'izao fomba fiasa de velona am'la teny CCS tsika ny aminy hoe inona moa ty digitalisation ataonareo ty fanjakana raha izany no miteraka problema avereno an'zany foany zany fa etra misy tetikady hafahafa koa le digitalisation any ambadika any mba hahafahana zany mitraîner am'le paiement fa le am'le problema na paiement neny tena probleme droit ampianatra mihazo bourse sy équipement fa ahoana izy ny tsy mahazo droit ampianatra no mahazo mipetraka amin'ny trano natokana ho azy eny anivon'ny université fa maninona ny tsy zarizary zany tena ohatrany hoe tsy bloky ipetrahana ny eny anivon'ny anjerimanontolo rehefa mandinika tsika sy mijery am'le fanadiadiana ny tete tsetrony tsisy rivotra misy mahazo isiro hafahafa zany humidité hafahafa zany zara fa misy jiro tsy mandeha arak'izay loany rano hafahafa WC firy mitambatra anatina WC sy dosy zany kosa nge mba normal mpianatra raha mitaky an'zany reo mpianatra reo nivoaka ingénieur ho an'ny polytechnique votovorona ny mpianatra eny Ankatso na any amin'ny université hafa no ivoaka ho manam-pahaizana indrindra ary ho elita anty Madagasikara ity zay le hoe vatona sondrotry ny tany intellectuel ny dikan'izany de tsy mba préparenao ve amina resaka fiarahamonina tsara kitaza payena le izy zay ny université any olona ny velany any an Cambridge na aiza na Seattle na like ino ty Los Angeles na aiza de conditionnena tsara ny mpianatra any amin'ny université satria ireo avy am'ireo no mety isy filompirena mety isy prime ministre mety misy ministre mety misy sénateur mety misy député mety misy gouverneur mety misy maire sisa ireo no mety isy ho DG SG ho directeur samihafa de nefa ninona lizy ny eto amitsika ampitoviana amina olona miodiody eraky ny tapo tanety miainoaino lay mpianatry nay anjerimanontolo de verina fa raha mitaky reo de hoe reo le mpanakorotana raha mitaky reo le mitady fanonganam-panjakana reo le karamahy mpanao politika ohatran'izany foana fa le olona tsy mahafantatra akory ny lanja n'lay anjerimanontolo eto Madagasikara de miteny an'zany tsika ny amin'ny hoe aza batona aza rangitina ary aza mpijaliana ny mpianatry ny anjerimanontolo fa reo no hitatana an'ity fireneny ity raha pitso raha fakapitso ho tonga tompona andraikitra lehibe reo ary reo no hitondra ny traikefana hampandrosoana nyity fireneny ity zay angambana mba tsara hitondratsika faramariana samihafa toy izatsika ihany ny adevitra député Mamy Rabendrina satria tsy maintsy ny resaka ara-tsosialy ohatran'izay tsika satria everitsika zao actualité mandeha zao androany mipoka ny any votovorona miainga koa ny any barika dimy tsy fantatsika ny any amin'ny université hafa betsaka ny zava-misy tonga eto koa am'izao fotoana zao hatramin'ny herinandro teo ny Nations Unies manara-maso ohatry ny lopo mihitsiny mijery ny fomba fiasa senisy ny ACC momba zany hoe processus électoral zany de miona amin'ny chef d'institution ny ACC miona any MCNI miona ny any amin'ny MAE misy ny raharamba malagasy miona am'le tompona andraikitra samy hafa miona amina karazana force politique sy entité eto Madagasikara fa tena nisamy miasa saina sy mametraka fahamalona ho an'ny fifidanana eto Madagasikara izy ireo député Mamy Rabendrina ka arak'izay indrindra tsy raha nyresantsika teo samy itsika malagasy de miezaka mitsinjo zay mety ahasoa ny firenena zay ny tanjotsika zay mety anana ny firenena fahamarina toerana eo amin'ny lafiny ara-pitantanana fa tsy isika malagasy rery ihany
fa manara-maso atsika koa ary mijery manahirana moa le hoe le fomba fiteny hoe manara-maso fa mijery atsika akaika miara-miasa amitsika amin'ny fitandrona sy mifanatrarana zany tanjony zany a ireo mpiara-miombona antoka amitsika iverina am'le resaka teo a miantsoro melotra faniry verina am'le resaka teo a le hoy aho hoe ny azo everina fa vokatry ny fifampiresahana sy ny antso nataon'ny CMT zay iombonan'ireo antoko politika sy fiarahamon'ny pirenena nitovy fomba fijery mahakasika an'io fikonan-do-pirenena io izao dingana tanterahany FFKM izao ary zany indrindra no mahatonga ny CMT nanao fanambarana amin'ny fomba ofisialy androany maraina zay asa io efa avoakany faly io a nanao fanambarana amin'ny fomba ofisialy arak'izao amakiko azy zao ny comité mixte technique na ny CMT zay rafitra iombonan'ireo antoko politika sy fiarahamon'ny pirenena ary olom-boafidy ny antso amin'ny fikonan-do-pirenena ahafahana manomana fifidianana mangarara sekeny rehetra ary nanasa ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na FFKM mba hitarika sy hanamora izany de manamafy hatrany ny fitokiny azy ireo amin'izao firosony ho amin'ny dingan'ny fiaonam-be izao maneho ny fahavononany andray anjara mavitrika amin'izany arak'izay tandrify azy ny CMT indrindra ny momba amin'ny fanavaozana ny lalàna mahakasika ny fifidianana makasitraka ny ezaka ataon'ny FFKM ary mirary fahombiazana ho an'ny dingana rehetra ho tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy manao sonian'ity fanambarana ity zany ireo mpiara-mandrindra ny CMT Andriamatoa Rashid Mohamed sy ny tenako zay misolo tena ny antoko sy ny olom-boafidy ao anatin'ny CMT miaraka amina olom-boafidy hafa ihany koa moa zany zay zany raha fehezina aloha hatreto ny dingana no nandalovana nanomboka tamin'izany vanim-potoana izany ny tsirin'ny hevitra ka mandra-patonga an'izao fotoana izay handehanany dingana voalohany maka amin'ny ilay fiaonam-be izay dingana voalohany satria nahoana no azavain'ny filohan'ny FFKM mamaly fa matoa misy ny dingana voalohany de isy ny dingana manaraka sy zay faharoa sy fahatelo ty dingana voalohany ity dia hivorian'ireo rantsa mangaika avy amin'ny rantsa mangaika ny FFKM manerana ny Madagasikara zany hoe ny anatin'ny rafitra FFKM rehetra no miaona eny anivon'ny fofikry ilafy amin'izao fotoana izao ametrahana ny toromarika ametrahana ny paikady ametrahana ny hafatra avy amin'ny birao fohibe sy ny filoam-piangonana mikasika an'ity ataontsika hoe fandaharan'asa manokana zay tanterahan'ny FFKM ity de isy ny dingana faharoa any amin'ny volana May any izay hanatanterahana ny fanangonan-kevitra rehetra mahakasika ny loha hevitra rehetra izay ho resahan'ny FFKM ao anatin'ilay fiaonam-be izay hitranga any amin'ny dingana fahatelo ary rehefa miteny hoe loha hevitra rehetra de amin'izay fotoana izay zany no handraisany ireo rehetra voakasika anjara ary ny CMT zay nanao ny fanambarana teo de efa miomana hitondra ny sosikevitra voangony any amin'ny loha hevitra zay mahakasika azy averineto fanavaozana ny lalàna mahakasika ny fifidianana zay raha apetraka fohifohy zany ny zavatra mitranga hatramin'ny androany fa iverenako lay kabary ny filohan'ny FFKM mamaly izay nanipika ny fanamafisana famerenana n'lay rafitra andromaso mety ho gaga ny olona sasany hoe inona le andromaso de alao azavainy eto ny andromaso de tetikasa anankiray eo anivon'ny FFKM efa nisy io fa tsy voazao akory mpanara-maso mpifidianana io amin'ny ankapobeny zay no asany taloha tany amin'ny taona 70 tany za tao anatin'ny tetikasa tam'izany fotoana zany tam'izany izy natsangana indrindra hanara-maso
hanampy ny fanaraha-maso ny fifidianana tsy ny FFKM any nanara-maso ny fifidianana fa be dehibe ny mpanara-maso le ataontsika hoe observateur na ny avy eto toerana na ny avy any ivelany fa ny FFKM nanapa-kevitra handray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana tamin'izany de tanatina endrika tetikasa ny nanaovana azy de io andro maso FFKM io no anarana nentiny tamin'izany fotoana izany hamerina anio zany ny FFKM manomboka izao ary tsy hionona fotsiny na hianona fotsiny amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ny andro maso FFKM manomboka izao raha enontsika tsara lay faresam-pitenenany filohan'ny FFKM teo fa amin'ny fotoam-pifidianana hanara-maso ny fifidianana izy fa ivelan'ny fotoam-pifidianana hanara-maso ny fiainam-pirenena amin'ny andavanandro izy andray roa mihitsy izy zany am'izay tena ametraka n'ilay tetikasa andro maso FFKM hiasa mandava taona mihitsy izy zany eo fa tsy hoe zay mantsy na tonga le hoe tsy eno lay andro maso rehefa taoriany fifidianana tamin'ny fotoana nitsangarany de rehefa tsy nandray anjara tsony de ohatra nangingina fa zao zany hiasa mandava taona io andro maso de averiko raha mifanazavana enontsika teo de isaky ny fotoam-pifidianana de andray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ny andro maso FFKM fa amin'ny andavanandro mandava taona mandritry ny fotoam-piasana na ny manda tena ataoko hoe isanandro de hanara-maso ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny sy ny fiainam-bahoaka eto Madagasikara ny FFKM tsy hoe zay ny FFKM voanao an'izay fa matoa ny FFKM isaky manao fanambarana de misy mahakasika kely ny fiainam-pirenena foana de efa manara-maso sy tsy manao ambanin'ny zavatra ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-vahoaka malagasy ny FFKM fa manomboka eto zany de ho apetraka amin'ilay ho ao anatina rafitra mba tsy tenenako hoe ao anatina departement anankiray mihitsy ho lasa departement anankiray angamba raha nyfahazoko azy ilay fanaraha-maso ny fiainam-pirenena andavanandro zay keo zany a teboka anankiray tsara tsindrina tao anatin'lay ilay kabary na lay fandraisam-pitenena nataon'ny filohan'ny FFKM tamin'ilay fanokafana ny dingana voalohany omaly fa misy keo teboka hafa zay tsara marihina ao anatin'izay de ilay nylazainy hoe ny faharesen-dahatra ny FFKM zay miainga ara-tsoratra masina isy andiny-tsoratra masina maro be moa lazay natao anatin'le izy fa ny hoe ny faharesen-dahany dia ny hoe ny fahamarinana ihany no manandratra ny firenena dia henotsika ilay teny teo hoe izay mitovy hevitra amin'ny FFKM amin'izay fomba fijery zay hoe ny fahamarinana ihany manandratra ny firenena dia hiara-iasa amin'ny FFKM ary hifanohana amin'ny FFKM amin'ny ezaka momba ny fiainam-pirenena fa izay tsy mitovy hevitra aminy am'izay zay mino afa tsisy andaha zany kosa aloha de hoy izy teo hoe hanohitra azy ny FFKM zany hoe tena miazakazaka ny rafitry ny FFKM haneo an'izay faharesen-dahany zay ary hitondra ny anjara birikiny ao anatin'izay fanandratana ny firenena izay amin'ny alalan'ny fametrahana ny fahamarinana amin'ny alalan'ny fanaraha-maso andavanandro ny fiainan'ny firenena dia averina fa resy lahatra izy a fa ny fahamarinana no manandratra ny firenena fa anisan'ny teboka hafa ihany keo izay tsara marihina tamin'ny resaka omaly a ilay fiomanana makany amin'ilay dingana fahatelo izay hampiaona lafo valon'ny firenena rehetra de am'izay fotoan'izay zany a efa samy miomana sika rehetra de eto zany zahay de miteny amintsika rehetrarehetra anatin'ny rafitra rehetra izay voakasiky ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena iomana hitondra ny anjara birikitsika am'izay fotoan'izay fa voamarikitsika ihany keo faniry tao anatin'ny kabariny filohan'ny FFKM malina mifanetanana fandraisan'ny faniry teo zay ndesahakely any makany amin'ny lisy mpifidianana izay
ny antokotiako Madagasikara nanao an'io zava-dehibe am'izao fiomanana mankany amin'ny fifidianana zao. Raha nisy mpanao gazety nanontany tamin'ny herinandro tam'ireny safotofoto tamin'ny atrikasa ny rahana tamin'ny Siony reny, de nisy mpanao gazety nanontany tamin'ny herinandro hoe ianareo ve vonina hiatrika fifidianana? De hoy ny navaliko hoe ho anay ny fifidianana ihany no tena endrika mampiseho ny demokrasia, ary miomana hatrany isanandro ary hatry ny ela hiatrika fifidianana zahay, na dia tsy matoky izao endrika fanomanana ny fifidianana mitranga am'izao fotoana zao aza. Ary zay no mahatonga ny atokotiako Madagasikara manentana ny vahoaka rehetra, satria averiko fa ny vahoaka no mpisehatra ara-pifidianana voalohany indrindra, tsy misy fifidianana eo rehefa tsisy vahoaka mpifidy. Na misy atoko politika miomana manana kandida reo, na misy atoko politika miomana fampelezan-kevitra reo, raha misy atoko politika manomana mpikambana azy areo amin'ny fiomanana ao amin'ny fifidianana, raha tsy misy vahoaka mpifidy ao na milatsaka be ny tahany fandraisana anjara ny vahoaka mpifidy, dia tsy misy dikany ny fifidianana atao. Zay nahatonga ny atokotiako Madagasikara faniry niantso foana hatramin'izao, ary mbola manao ezaka zay nge io itetezana faritra am'izao fotoana zao io anamafisana an'izany ezaka fampidirana ny anarany tsirairay any anaty lisy mpifidianana izany. Na be resaka be le endriky le refonte total teo, le fomba nanatanterahana azy, ary fatatsika fa tsika de tsy afa-po satria mbola betsaka ny tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana, fa ararototsika ary mbola entanina vahoaka malagasy tsirairay zay feno taona hanoratra ny anarany any amin'ny fokotany. Zava-dehibe ho atsika ny hafatry ny FFKM omaly. Raha enontsika teo de hoy ny filohan'ny FFKM hoe aoka samy hanoratra ny anarany any anatin'ny lisy mpifidianana, hoy ny FFKM. Zay ny fehezan-teny lazainy teo, hoy ny FFKM. Ary ho atsika de zava-dehibe zany satria misy mahatsapa fa tena zava-dehibe ireo ezaka ny lofosana, ny matimatesana, ary ahatratrarana n'lay fandraisana anjara farany ambony, fandraisana anjara farany ambony avy amin'ny mpifidy amin'ny fifidianana ho avy zao, fa zay ho any hoerin'ny fifidianana anankiray. Eny ary mazava tsara mihitsy zay fanazava-kevitra zay, ary ny fanambarana zay nataon'ny CMT teo na ny comité mixte technique zay anisany nangataka ary anisany ihany ko efa nitondra volavolan-kevitra samy hafa mba hatongavana any an'le fiaonam-be. Ary tsarotsika tsara de misy ny dinika fanombohana teny Andraro teny, de avy eo nisy ny dinikasa teny tsy azo tafy teny, de mito zany le izy. Ary efa zava-dehibe zay satria tsy mitaza-potsiny zany ny FFKM fa miditsatrehitra am'izao fotoana zao. Ary zay nge no natsony ny mpanao politika maro ary tao anatin'izany isika ny aminy hoe mba tena hisoroka mialohan'le zavatra mitranga, fa matetika zany de hoe ao arin'ny zava-mitranga foana zany no mijoro ny ray aman-dreny. Fa am'izao zany de hoe mba tena andray an-tanana mialo, satria raha izao volovolon'androm-pifidianana izao, raha zao zavatra taratra any amin'ny fiarahamonina zao, de ohatry misy zavatra tsy milamindamina any ambadika any. Ary zay misy député Mamirabendrana no atongavantsika amin'ny teadevitra faharoatiny amin'ny hoe angonina ny karapanondro any ambadika any, de misy misavovona misy any ambadimbadika any, de hoe hanomezana vatsy tsinjo, hanomezana tosika fameno, raisina any anaran'ny olona, de ohatran'izany ihany ko any am'izay toerana rehetra le any solomam-boaka ray tamin'ny Mahajangatany na beadevitra, de misy miresaka efa fomba fiasana io, fa misy lalàna fahafahana miazona ny karatr'olona fa tsy de ho tazotazomby foana. Ary le fomba fiasa mialoha amin'le fifidianana mampanabe ny any, araka ny hitantsika amin'ny sary, mampanabe ny any ho isika tany amina faritany maro samy hafa tany ihany ko, tany antsimitsimy tany de marentsika fa misy fanangonana karatra ihany ko, de hoe ilainy reto amin'le fizarana zavatra ho avy eo, de fa raisina daholo ny anaran'le olona sisisa ohatrohatran'izany. Fa ny olana ao ambadika zay efa nisy trangana fiverimerenana anarana na doublan, ary ao anatin'le fanisana mpifiditsika am'izao fotoana zao, de zany rehetrarehetra zany mifangaro am'lay lisy mpifidianana. Ny seni moa zany de namaky hoe efa tafiakatra enin'alina ny doublan ndray tam'le lisy tanamboaran'ny seni ity.
tya vo tamin'ny herinandro zay fatatsika tsara zay eo amin'ny folo tapitrisa mahery eo de nisorony zay de nisy efatra rivoseninalina doublan tratra tao anatin'lay listeny seni farany zao mbola ao anatin'ny fanisana ka ty fananganangona karatra ty fitetezana tranon'olona makakaratra de makanarana ty de treo misy tetikady politika maloto ara-pifidianana ka tokony hampamailony rehetra tsy ny kandida tsy ny antoko politika fa nizaniza zay meritreritra fa zava-dehibe ny fifidianana de mba tsy ho voafitaka satria io lisy mpifidianana io zany no anatanterahana fifidianana filoha-pirenena fifidianana solombavam-boaka fifidianana be ny tanàna ho avy ka raha kandida be ny tanàna anao raha kandida solombavam-boaka ianao manana zoko ianao mietreritra fa arahanao masy zany lisitra zany ka raha manamboavao tsika de alefaso aty aminay fa tsy maintsy mila manamariny tsika mila mikariko tsika ary tsy avelatsika ahazo vana amin'ny mpangalabato mazava ny tenin'ny pasteur zaka teny atsonjombe lay tsy zakany sasany lay namporotsaka raha masony sasany fa sandaina lafo izy izy miala bato dikan'izay nientiko ny fahampitena sy ny kolikoly ara-pifidianana mahatonga izany député mamrabe indrindra tsara ihany asiana resaka zany fanifanangonana karatra etsery zany sy zay endrikiny zay hoe metytetika hanaovana alabato sy sandaina amin'ny fahazona kara-panondron'olona marobe tany tomasina tany any ko tonga hatramina hoe kara-panondro photocopie ary misy tsy ampytaona efa hitatsika daholo zany mila mampamailo rehetra fa alefaso aty aminay ny vaovao amin'ny lafiny anankiray aloha faniry de reny zay ny manamarina fa samy miomana amin'ny fifidianana ny rehetra fa samy manany endrika iomanany samy manana zavatra omaniny samy manany fomba hitondrany an'ilay fiomanana zay sy fanomanana ny fifidianana ny resaky tsika teo hoe ny ady hevitra mandeha am'izao fotoandro zao a ny fivorina mandeha am'izao fotoandro zao a sy ny ezaka natao tao anatin'ny roa telo taona farany a de mitodika makany amin'ny fanomanana ny fifidianana ho avy na fifidianana inona na fifidianana inona fa reny sary hitatsika reny ko azontsika lazaina ihany hoe miomana ny fifidianana fa samy mana ny endriny iomanany amin'ny fifidianana ny tsirairay ny zareo zany zao de fanangonana kara-panondro mifanontaniana mipetraka de ny hoe taiza teto ambonin'ny tany no mbola hoe hizarana fanomezana indrindra hanina hoanina ka hitakina kara-panondro fatatsika ny ilana kara-panondro a fatatsika ny ampiasana ny kara-panondro a fatatsika hoe inona no atao hoe kara-panondro de famantarana ny malagasy ny olona anankiray mizaka ny zoom-pirenena malagasy ary ampitaona olo-pirenena ampitaona zany no manana ny kara-panondro amin'ny akapobeny ary ny ilana ny kara-panondro dia amantarana ny olona iny afantarana hoe iza no anarany taiza izy niteraka aiza izy mipetraka zanakizy izy a taiza ny natao ny kara-panondrony takininona ny soniany takininona ny endriny misy ara hoe famantarana manokana de ny ilana ny kara-panondro a hatreto de am'zay fanaovana taratasy a amin'ny ilana fanamarinana maizy an'lay olona fatatsika fa amin'ny fidirana amina toerana isan-karazany mila fanaraha-maso manokana mba afantarana hoe iza ny olona niditra teto amin'ity faritra ity tamin'ny firy izy ny olona iny niditra de tamin'ny firy ny voaka maka volany amin'ny banky sy ny zavatra hafa maro zay tsy maintsy hilana ny kara-panondro iny fa hatreto ireo andian'olona avy amin'ny fitondram-panjakana izay hoy aty hoe manomana amin'ny fifidianana amin'ny endrika fanangonana kara-panondro hanomezana fanampiana zay fandraisaka le izy teo fanindry hanomezana fanampiana na zany ny midika hoe sy vanina ireo olona omena fanampiana fa tsy malagasy rehetra mila ny fanampiana no omena ny fanampiana fa zany hoe sy vanina na afantarina meloha de misy lista zany ao de tsy amarinina amin'ny kara-panondro hoe olona ao anatin'le lista marina ve no tonga mahazo an'ilay fanampiana na tonga de karazana inona lazako azy fepetra hoe izay tsy mitondra kara-panondro de tsy mahazo an'ilay fanampiana de hoaiza zany re olo-kafa izay
ataoko hoe tena mila fanampiana ara-tsosialy amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao kanefa tsy eny ampela-tanany ny kara-panondrony tsy mahazo zany ndrao mipangataka eny amoron-dalana zay mitombo na andreny vohitra na andalam-be na amin'ny lalam-pirenena na ny amin'ny faritra hafa rehetrarehetra any tsy mino hoe mitondra kara-panondro reny olona reny nefa tokony hisitraka nefa tokony hisitraka ny dikan'izany reny zany a efa ailaka sa hoe alaina antoka hoe zay olona manana kara-panondro satria ireny ihany no afaka mifidy rehefa avy eo reny nomena le famezana de asa zay resaka mandeha any ambadika any sa hoe misy zavatra hafa mihitsy hanaovana traitement an'le kara-panondro zay angonina de eto de aleo mifanetantsika e aleo mifanetantsika marina fa mafy ny fiainana zao marina fa mafy vao mahita arapaka zao tena mampalahelo noho nataon'ny fomba fiasa tamin'ity fotoam-piasana anankiray ity fa tadidio fa ny kara-panondrotsika de tena saripady raha miresaka fifidianana sy ny resaka raharaha-pirenena am'izao fotoana izao ny resahana ary ahina ampiasaina any ivelan'ilay fahamarinana zay resahany FFKM de mila mailo sika fa ny kara-panondrotsika mila mijanona ny ampela-tanatsika zay indrindra tsy mila avotsitra raha mila aseho aza any am'izay toerana ale any tsy maninona aseho fa eo no ao de miverina ny ampela-tanatsika fa raha le sary mivoaka de angonina mihitsy ny kara-panondro ary manahy isika fa misy fanangonana fananganana moa zany fananganana lisitra miainga avy am'ireny kara-panondro angoniny reny any ambadimbadika any ary le izy a raha misy ny zavatra mampana raha misy ny zavatra tokony hifampizarana de manentana ny vahoaka malagasy rehetra kara-panondro ny resaka fa tsy kara-panondro ihany no ahina anaovana an'izany zavatra fa kara-panondro moa no mivoaka any amin'ny Facebook aloha zao de aoka hifampilaza haingany sika hoe zao ny zavatra misy aty fa samy manany fanomanana fifidianana ho a fa tsika manomana fifidianana ao anatin'ny fahamarinana sy fangararana mba hanandratra ny firenena fa ny sasany a mitady iodikodina ny ambadika any ary fatatsika fa hanimba ny firenena le zavatra reny mbola horesahana amin'ny fotoana manaraka lay fananganantsika le comité de vigilance zany na fahamailona eo anivo ny antoko tiako Madagasikara fa ny zavatra angatahana amintsika de hoe ampitao daholo ny vaovao rehetrarehetra zany manana solombavamboakatsika manana bureau politique atsika zay misy ese misy cordon solombavamboaka ihany ko bureau politique manana rafitsika ny anivon'ny faritra misy coach eny misy distime eny anjaran'izy ireny mampiakatra ny vaovao ety anivon'ny foibe misy olombofidy ihany ko mpanolotsaina be ny tanàna ampitao ny vaovao rehetrarehetra zany fa misy zavatra zay fa mizotra makany mikilala maloto am'izao fotoana zao ahoana mpianatra ny tsy mahazo bourse sahirana am'izao fotoana zao na ny complémentaire ny mpampianatra pikaroka mpampianatra fa ny chefokotany nakany fanapahan-kevitra minisitra mihitsy ny amin'ny hoe hakarina ny tagrama ny chefokotany ny be ny tanàna zaraina moto ny chef district ny préfet nomena 4 de fatatsika fa reto olo reto de mbola miketrika ny iverenana eo ary fata fa tsy makany amin'ntsony vaoka fa terena hiditra am'izay lalany mialatra zay zany le tsy maintsy tandrematsika mafy hanaovana antsoava alefatsika zavatra mitranga satria marina fandarantsika ty zavatra mitranga tany Antsirabe ty ny taraina ny député Michel Lavako aby satria voasa tamin'ny lanonana ofisialy izy omaly hametrahana fehezam-boninkazo kanefa dia norarana tsy ametsaka voninkazo tompona raikitra ao anatin'izany faritra vakina karatra izany no nitondra n'ilay fibaikona ka tsy nahafahany député Michel zay solombavamboaka ary no safidiny olona maro tao Antsirabe tamin'izay hoe safidy zay de hoe notsika ny fanazavany député Michel satria retsika moa zay resaka zay teny an-tambajotra sosialy nasaina ny tenako solombavambahoaka zay misolo tena vahoaka n'Antsirabe officiel ny invitation ao anatin'ny mametraka voninkazo officiel no monsieur le député de mitondra voninkazo ny mampalahelo nefa tamin'ny ora farany tonga teto ny tenako nitondra ny voninkazo de mampalahelo fa tsy tao anatin'ny arifenitra mametraka voninkazo rehefa député zany de voafidim-bahoaka tsy député intime zany fa député amin'ny vahoaka malagasy mpitondra fanjakana ary androm-panjakana no miresaka eto
de ny mampalahelo de ka ao anatina kajikajy de hoe aza avela metraka voninkazo ao amin'ny ora farany a député Michel alako bika tsy tiako tare tsy ny atoko eto ny mametraka voninkazo tsy piako tsy ny atoko tima mametraka voninkazo fa solombavam-bahoaka efa elany teto ary tsy mbola nisy ohatr'izao nandritra ny enimpolo taona fa nametraka voninkazo teto foana koa ao anatin'ny ofisiel fanaovana tsinotsinona ny vahoaka Antsirabe zao satria voafidim-bahoaka solo-tenanareo eo amin'ny androm-panjakana ka noho izany de tsy mendrika ny tompon'andraikitra nanao an'izany fanapahan-kevitra zany fa tokony miala tsy ho tompon'andraikitra eto amin'ny faritra Antsirabe izy tokony miala mametra-pielana avao aby fa mahatonga fisaraham-bazana zay tompon'andraikitra nanao an'izany a fanapahan-kevitra zany tokony miala daholo nareo tsisy zavatra vitanareo koa nge eto amin'ny tanànanay e tanànanay potika tsisy azo raisina tsony nefa nareo indray a mbola manililika anay a zanako mipitsokovy eto amin'ny tanànanay zay zao nareo zay raha pitso afaka pitso de miala eo a nareo indray no manilikilika anay tanànanay ty sary-piaro an'izany zay ary voafidim-bahoaka eto amin'ity tanàna ity zay fa ianareo a tokony miala nareo tsisy zavatra hainareo eto tsisy zavatra fantatrareo eto ny tanànanay mipitehinareo fotsiny de mazava tsara zay teny député Michel avako aby zay amarantsika député Mamirabendrina mety manakambara ihany ianao amina trangan-javatra sala am'izany sady tena marantsika fa alohany rehefa anakatonina ny générika famarana zany de alefatsika ny tonokalony rado raha fahafahana fa ny zanany lahy moa zany iandry no hamaky azy any satria voamaly moa tsika nakalaza le 9 martsa tsy hoe makalaza moa zany fa nahatsiaro la 9 martsa 17 de alohan'le générika manapitra zany de alefatsika zay tononkalo raha fahafahana zay noatsainy iandry zay député Mamirabendrina amarana anisan'ny ataoko hoe vokatry ny fomba fitantanana ny mpitondra am'izao fotoana zao io fivadihan-drasa eo amin'ny rafitra eny fotony io na tsy eny fotony azy e na aty amin'ny rafitra ambony eto amin'ny firenena azy satria ireo olom-boatendry izay napetraka hisolo-tena ny mpitondra fanjakana dia manao tsinotsinona ny olom-boafidy azamy maha olom-boafidy a 20 taona amin'ity taontinina olom-boafidy a de mahalala tsara ny andraikitry ny olom-boafidy sy ny ateraka zany maha olom-boafidy zany zavatra misy am'izao fotoana zao nefa na ny olom-boatendry sivily na ny miaramila de raha tsika manano vo tamin'ny herinandro nge faniry iny le resaka miaramila mandray vozona akanjona olom-boafidy iny fa zahay mahita hoe toromarika miainga avy any amin'ny fitondram-panjakana avy any ambony mihitsy io resaka io ary io ny olom-boafidy amin'io tsy hoe olom-boafidy timma ihany a ny timma aloha io efa manana ny fomba fijeriny azy ny fitondram-panjakana amin'ny mpanohitra ary mpanohitra ara-dalàna ary mpanohitra araka ny fitsipiky ny demokrasia fa ny olom-boafidy rehetra amin'ny akapobeny ary eto a de miantso ny olom-boafidy rehetra na timma na tsy timma ao a irahina amin'io fanaovana tsinotsinona ny maha olom-boafidy mahasolo tena mbahoaka io fa tena manahirana io resahana io anivon'ny braomaritry ny anteny miram-pirenena ny amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny endrika fiarahana sy fiaraha-miasa eo amin'ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry zay mizaozao sy mihevitra ny tenany ho tena manana ny fahefana sy ny hery rehetra amin'ny faham-piadidiana anankiray fa mba tsy ho lasa ahoana re zany filazako azy hianaka ho amin'ny taranaka faramandiby fa apetrakatsika fa fanjakana misy lalàna ary fanjakana miaina anaty demokrasia no tokony hitantana ny firenena iny ary de amarana antsika député Mamirabendrina tiako ihany mampatsiahtsika zany raha pitso de resaka ny amin'ireo fandarana ino zany reo programme zay fitsidihana ataon'ny atokotiko Madagasikara maro samihafa
isaona ihany koa ny any analanjirofany a mananara maro antsetra fampitambavaova amintsika satria dia misy fitetezana fokotantsy commune de tany rantabe zao ianareo ho an'ny kotra rasombotra sy mpiara-miasa aminy miaraka amin'ny mpitarika ny tanora ty mananara de avy eo tany sondrana tany sondrana io de tanàna ao maro antsetra io zany hoe vao milatsaka amin'ny fiaramanidina anao de sondrana anaran'le tanàna namorony mpikatroka timatany mametraka amin'ny fahamialona raha-pifidanana rehetrarehetra manetsiketsika de tany ankofa be tany ihany koa commune ambanivohitra maro antsetra zany efa avy taty mananara taty misy commune maromaro horesahantsika zay raha pitso taterina ihany koa vaovao samy hafa fa de ametraka amin'ny velomitsika depute mamirabe indrindrina fa azadino misy an'ilay tononkalo zay no antsainy andry zay lamatoa ny sodrandremanantena zany raha fahafahana hoetitsika manakatona fandanana de mame fotoana indray hoany rapitso miaraka ny depute toditsoandriamampandritsika zany zay navita ny hetsika lehibe ihany koa tamin'ny faranerinandro teo teny ambatolampy ambomanarina zay tena anisany nisiny zay hoe fiarametany antoko tima ny mpanohitra ary nametrapetrana ihany ko reo hoe zotra andalana makany am'izay fifidiana zay araky ny toromarika zay nomeny filomarika ravalomana goavana de goavana izay etsika izay ary dia horesahana rapitso ny ambaindaniny samihafa va de mametraka ny veloma toko lasy tompoko vavy misaotra tompoko veloma tompoko matokiry fahafahana raha vavy mpivavahana fa tsy hofona anao mona ho anatitra ao ianao fa ho lalaiko sy ho ajaiko ka harovako holovako fa raha ny penitry no alaina anteninaina kadidina sy tsirina tsy hanoratra anao de noho izao io no molotro atolotro tsy vazavaza sy anazava ka hitenombienombeno ny anara-masinao sy ny asarobidinao ka matokidoridori fa naraonana natairina ka hoe nomolotro hozairina raha miteny anao kareny lazaiko anao fa mbola ao anaram-potokotoko nohontanako akavanako hivitsivitsitsako ikity rindri-tany sy andri-tany vatakazo izay azoko ametahana ny anaranao ry fahafahana fa napelina odorana na ho molotro fatorana na ho tana nokatsanana tsy mampaninina toinina angady zany monja ihany no azoko manambaranao ijoro ohatrany ampara fa no masoko mijery afaka mamindra hery ao ny saiko ao ny iaiko ao ny zanako taranako mbola iady sy hitady ka kivony ny fandramatra anjarinao filamatra sy baiko izao tontolo izao ka noho ianao mitsery mponja de ho monja niletrezana sy omehezana satria tsy maintsy ampanjakaina hatrambo fara fofinaina mitserinao ry fahafahana